ho antsika ny eto teony zany na ny any ivelany satria de fa sasamiandry isika menakavy na amin'ny alalan'ny radio izany na amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera voalohany teny misaotra an'Andriamanitra mbola velonaina tafahoana ka afaka mitafatafa sy midinidinika aminareo mba ho solombavim-bahoaka eo ihany koa ny mpisehatra politika na maneho mivantana izao zany na amin'ny alalan'ny antsotaroby tsy hay koa ny fanehoana fiarakory aminareo fianakaviana havana namana izay namoy avatiana namoy fianakaviana tsy satry namoy reny tsy fidiny namoy ray namoy zazandry namoy zoky noho ny arety mandripaka izay tena mahaberesaka mihitsy amin'izao fotoana izao tsy ho lava tarimo ny tena satria mbola iverina eto ihany aneo an'izay faneho-kevitra izay fa dia efa tafiditra ao amin'ny Antsoatarobia ny namana Guy Maxime ndao zatsizy ary dia faly miarabantsika rehetra indray manaraka ny fandarana miara-manonja amin'ity androany ity ny fiarabanany rehetra na tratra ny andro firavoravonan'ny Paka no atolotra ity ampendoana iny fa na dia fantatsika aza fa dia tena ao anaty rara mamay tanteraka ny vahoaka malagasy feno avokoa ny hopitaly eto Analamanga tatitra nataon'ireo namany mpanao gazety any amin'ny faritra dia feno koa ny hopitaly any Atsinanana faritra Atsinanana zany no resahantsika amin'izao mifampiresaka izao feno ihany koa raha ny any amin'ny faritra Boeny ny hopitaly amin'izao ifampiresantsika izao na dia ny Etsevakinankaratra aza dia efa ny amin'ny tombo ihany koa ny voany ity arety mandoza corona virus ity tena hipoka tanteraka ary azo ambara hoe fototra déporté ny mpitsabo eo ireo mpitsabo mpanampy amin'izao tsika mifampiresaka izao tena difotra tanteraka ny isam-batan'olona manana ny tsy salama amin'izao mifampiresantsika izao ary tsapa fa dia tena saika sahirana ny ankamaroany rehetra miatrika ity falanaretina COVID-19 ity. Ny filohan'ny Repoblika tamin'ny sabotsy lasa teo dia nanao ny fanambarana amin'ny fikatonana faritra vitsivitsy eto Madagasikara manoloana ny adina amin'ny fianaka ity falanaretina resantsika ity. Misy ihany koa ny fanambarana fepetra maromaro izay noraisina eo anivon'ny Conseil des ministres eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika izany manoloana ny ady hiatrehantsika amin'ny fianaka ity falanaretina ity. Raha ny tatitra dia 400 no maty ao anatin'ny herinandro monja dia fantatsika izany fa tena manely mafy ity falanaretina ity amin'izao tsika mifampiresaka izao. Rehefa makafaka mandinika amin'ilay olay fepetra maromaro raisy ny filohan'ny Repoblika dia tsapa ihany fa ny 520 isan-jato n'ilay fanapahan-kevitra dia hita fa tena ao anatin'ny amehana no andraisana an'ilay fanapahan-kevitra. Tampoka dia ny tampoka
ny filazana fotsiny ohatrany amin'ny alatsinainy dia tsy maintsy mihety tanteraka ny faritra Analamanga. Dia tsapa fa lasa niteraka korontana teo amin'ny isam-batan'olona, teo amin'ny isa-tokantrano, indrindra ireo mila raharaha na ivelany na anatin'ny faritra Analamanga, izany hoe ireo faritra hafa izay hamonjy ny Analamanga ary Analamanga izay hamonjy ny faritra hafa eo amin'ny sehitry ny fandraharana mahavelona ny asa sy ny sisa izany. Fa tena ao anatin'ny valo amby efapolo ora dia lasa miteraka korontana tanteraka ilay tsy fahamailona amin'ny fanomezana fepetra tena mipetraka sy matipaika mazava. Ny filohan'ny repoblika manolotra an'ilay fepetra raisina dia hita fa ao izay fahatsapana amin'ny lafin'ny fandraisana fanapahan-kevitra fa dia tena tampoka dia tampoka tokoa. Ny corona mamely mafy amin'izao vanim-potoana izao dia ho an'ny fanoherana mombelombe ary Obama manokana Maxime Ralaisina izay mitondra ny andarabere amin'ny fifampiresana sy ny fanantonantsika sy ny famakafakana androany dia ombelombe miteny amin'ny hoe resany izy menadaomany moa ny anticipation na hoe ny paikady ny antsoroka ny aloha ny zavatra mety hitranga. Ity Covid-19 ity raha ny tamin'ny heritaona lasa dia mety tsy fanomezan-tsiny ihany satria nanerana amin'izao tontolo izao no voakasika ny raharaha tapoka tamin'ny rehetra ny voan'ilay valanaretina na dia tamin'ny volana Desambra 2024 raha ny efa fantatra fa nianaka tany Chine izany dia tapoka tamin'ny firenena rehetra. Fa heritaona teo aoriana dia mbola tsapa fa mbola voatapoka ilay valanaretina Madagasikara, mbola voatapoka ilay valanaretina ny filohan'ny repoblika sy ny mpitondra eto Madagasikara. Ekeko fa variant vaovao fa ny Sud-Afrika no mety mamely mafy fa tsy dia mifanalavitra nefa raha ny fanamby dina maro nataon'ny mpitsabo fa mifanakaiky amin'ilay Covid-19 na dia variant no misy amin'izao tsika ny teny izao. Dia tena tiaka hatongavana dia hoe mbola tapoka amintsika heritaona teoriana, 12 volana teoriana dia mbola tapoka amintsika ny fiatrehana ny valanaretina. Manana olana antsika isak'ireo hopitaly resahan'ireo na dia miteny amin'ny filohan'ny repoblika fa misy 900 botay mihoatra 20 sy hiatrehantsika an'izy dia mbola tsapa fa mbola manana olana isika amin'ny oxygène eny anivon'ny hopitaly. Mbola manana olana antsika amin'ny générateur, mbola tsy maintsy mifampiraharaha mila fiaraha-miasa amin'ny orinasa any Ambatovitsika hamokatra ny oxygène ilaina eto Antananarivo sy any anivon'ny faritra. Dia tsapa fa tena mbola anatin'ny kropaka tanteraka miatrehantsika an'ilay raharaha. Izany raharaha izany dia raharaha izay miainga amina paikady iantsoroana mialoha. Ny minisitra tompon'andraikitra dia ny teniny hoe manana ny plan Covid. Raha misy ny plan Covid, aiza izany zavatra mitranga izany amin'izao tsika miteny izao fa débordé ny hopitaly. Eny mpandehanantsika vao manitatra indray toerana ametrahana CTC anankiray fa tsika miakatra miatrika an'ilay valanaretina. Dia tsapa mihitsy fa dia ny fitantanana eto Madagasikara izany dia mikorontana manaraka an'izay. Ny filohan'ny repoblika mametraka fepetra mazava dia ny gouvernemanta misy dysfonctionnement, tena dysfonctionnement total de l'État no misy amin'izao tsika mifampiresaka izao eto Madagasikara.
ajerena ny mpandrara izay samy menimenina ny amin'ny tsy mety intsony misy ny fioboana amin'izao vanim-potoana resahantsika izao dia ny tsy fahafahana mivezivezy no valiny izany hetaheta apetraky ny rehetra izany. Isika na tiatsika na tsy tiatsika dia tsy maintsy efa miara-miaina tamin'io Covid io ary tsy maintsy miara-miaina amin'io Covid-19 io. Fa ny asan'ny fanjakana dia ny mitondra vahaolana, mitombona sy maritra. Tsy gagintsika raha tsy miaina intsony ny vahoaka malagasy. Satria dia ireny hitantsika ireny ny Lundi de Pâques, na tany Tomasina, na tany amin'ny faritra hafa dia tsy gagintsika raha olona tomefy olona ny toerana rehetra na le. Satria tsy mino intsony ny malagasy fa izao fanjakana izao dia afaka mitondra vahaolana ho azy hiateny amin'ny aretina na dia ny iray andro tokony tsy hivoahan'ny trano azy dia tsy vita intsony izany fa tsy maintsy mandeha izy mba mitondra ny olana mahazo azy isan'andro miala voly iray andro. Dia hitantsika izany fa izany dysfonctionnement izany no mitranga eto Madagasikara, izany mécontentement izany, izany tsy fankatoavana ny mpitondra izany no lesona azontsika herintaona teoriana hitrangano ny valanaretina Covid-19. Ny roa taona hitantana ny filohan'ny Repoblika dia izany fandavana ankolaka izany no sedrainy ny vahoaka malagasy amin'izao tsika miteny izao, izay ny fihetsika ataony manoloana misy tsy fankatoavany ny fomba fiasan'ilay gouvernement. Dia izany ilay dysfonctionnement de l'État resahana eto Andriamatoa Filoha hoe défaillant les gouvernements, herintaona tsy afaka miantsoloka amin'izao olana fototra izao dia mbola io izy mihazoazo, tsy miroso, tsy miemotra amin'ny fiatrehana ny olana fototra eto Madagasikara izao. Ny filohan'ny Repoblika dia mametraka mazava ny amin'ny hoe mety hivarotra. Dia tsy gagintsika raha maro ny fitarainana any Fianaratsoa, raha maro ny fitarainana any Boeny, any Sava, satria manaraka an'izay dia ny ekonomintsika tsy miakatra ny vokatra any Tasy, ny Menimenina, tsy miakatra ny vokatra any Bonglava, izay mampiodina ny Antananarivo ity. Dia hitantsika fa ny fepetra raisin'ny filohan'ny Repoblika dia tsy misy manohy, manazava, mametraka ny amin'ny izao izany paikady izany ahafahantsika miroso amin'ny tsy fahatapahan'ny toe-karena, ahafahantsika miotra eto Madagasikara. Amin'ny fomba ahoana no mbola azakan'ny mpandrara ny fikatoanan'ny faritra tsirairay amin'izao tsika miteny izao dia mihiboka ao anatin'ny faritra izy, tsy afaka mivarotra, tsy afaka mifampivarotra ary tsy afaka manafatra entana. Tsy tafavoaka izany amin'izao tsika mifampiresaka izao, tsy tafavoaka ny tantara tsy mampiakatra amin'ny vokatra. Tsy maintsy mivezivezy izy fa anjaran'ny fanjakana izany no mitady vahaolana fa tsy maintsy miara-miaina amin'ny Covid-19 tsika. Dia tokony mametaka fepetra farak'izay aingana ahafahana miaro ny olona amin'ity valanaretina amin'izao tsika miteny izao. Ny mihiboka dia tsy possible intsony izany ho an'ny vahoaka malagasy ao anatin'izao fahantrana lalina izao. Eny fa na dia mpitondrana azy dia sahirana amin'izany resaka ifanaovana izany jirama dia fantatritsika ny fitarainany rehetra amin'ny tapaka ny jiro, manana marina ny hospitaly mbola tapaka ny jiro. Dia izany ny atao hoe dysfonctionnement satria tsy mandray fepetra tompona ndraiky eo anivo ministera ny jirama manoloana ny atreny inona ny priorité, tsy ny hainy ilay vahoaka malagasy ve aloha ny priorité maro miahy azy ny fanjakana tokony amin'izao vanim-potoana ny fampiresahana amin'izao tsika miteny izao. Misy ny tolo-kevitry ny rehetra manoloana n'izay tokony isy ny fifampifehezana dia tokony enono izany, tokony hifanankalozan-kevitra rehefa tsy vita amin'ny fanjakana intsony no mitondra vahaolana dia tokony hifanankalozan-kevitra izany eto amin'ity firenena ity. Ahoana metrahana miaraka an'ilay Covid-19 araka ny nambarako dia tsy rarahan'ny mpitondra fanjakana irery ny fiatrehana ny valanaretina fa rarahan'ny fanoherana koa izany, rarahan'izay mety ho pisehatra rehetra izany. Problème
problème technique no misy amin'izao fotoana izao tokony isy ny lobaendasy ara-teknika ahafahana mitondra vahaolana mitombona sy mazava aiza ny teti-bola ahafahana miatrika an'izany zany ny tokony adevitra misy eto ahoana ny anetanana ny rehetra fa tsy afaka miononona ny tsiray avy manoloana ny fiatrehantsika an'ity valana retin'ity amin'izao tsika miresaka izao ny problème na gouvernance izay miverimberina dia io olana fantatritsika io olana politika efa mavesatra tsy tao anatin'izay enom-bolana izay ny fampiresahana tetiny tsy faiza mitantana ny fampiresahana tetiny olana amin'ny fitantanana ara-bola fampiresahana teto ny tsy fisiany mangarary fampiresahana teto ny fisiany kolikoly fampiresahana teto ny fisiany fandrobana ny erim-pirenena de problème ana gouvernance politique zany de raha misy ny fahamahana azy andriamatoa filoha de tokony andraikitra voalohany amin'izany ianao filohan'ny republika de tsy tokony ononona rehefa tsy tafavoaka intsony raha fa tsy maintsy mifapiresaka na amin'izy na ao amin'ny fahanerana na ao amin'ny mpitondra teo aloha na ao amin'ny de tokony andeha zany adevitra zany tokony hovahany zany olona zany fa ny malagasy amin'izao tsika mifampiresaka izao dia tena lasa alalana tanteraka ao anaty fa mbola sahiran-tsaina inona raisiny manoloana an'izany zany no mahatonga ny famira fa tsy resaka an'ilay lalàna 91 olona ny anticipation de satikety na ny fiatsoroana mialoha de tsy nahitsy ve amin'ny fotoana session ordinaire indolona andalo ny session extraordinaire zao taona nampiantso azy efa ady zakoafana teto amin'ny firenena tamin'ny taona lasa ny mahakasika nyity lalàna pelety de mbola io mety nandraisana fepetra amin'izao taona 2020 zao zay ilay vague ny coronavirus izany andriamatoa filoha ny olonan'ilay dysfonctionnement de l'état resahany eto zany ny olonan'ilay fikorotana ampitantanana ankapobeny resahany eto misy lehibe ny gouvernement da misy membre ny gouvernement izay tokony araky ny lalam-pandrenana dia mifandray amin'ny rafitra manao lalàna fa tsy vitany gouvernement no mitondra sosikevitra manoloana an'ity lalàna ny amehana ara-pahasalamana ity de tena miala tsiny fa mitondra famenarana ho an'ny firenena malagasy amin'ny firenena hafa fa lalàna obsolety no etintsika indray mbola miatika an'ilay coronavirus vague 2 de zany tompoko mijorono ny fahamerana de aza atao an'izany ny gouvernance eto Madagasikara fa andao maheritseritra zavatra mazava ekeny rehetra ary mampandeha firenena ary mitodika mandeha mankany amin'ny tombontsoa-iombonana ary manalatsika eo anatin'ny fahantala-marina zany ny takiny ny vahoaka malagasy anatin'izao vanim-potoana sarotra zao e misy teny naman'izay ngamiko aminay amponga be mantsara ozy de ny teo ihany no velona amponga be mantsara ozy de ny teo ihany no velona da aloha mba tsy zany ny tantanana amin'ity firenena ity fa mba tokony mieritreritra miaraka manompoko zao amin'ity ny lalam-pandrenana ahoana ny lalàna manakery ahoana ny fampiarana azy zay no fitakiana atao amin'izao tsika fampiresaka zao rehefa tsy mahomby de tokony andraisana fepetra zany ny atao hoe gouverner mahay mandray fanapahan-kevitra rehefa fantatra fa tsy mahomby tsy ao anatin'ny firaisana tsy kombakomba zay ny mitondra vahaolana azo tsapain-tanana ho an'ny vahoaka malagasy tsy mahomby ny raha-jirama tsy mahomby ny fahasalamam-bahoaka amin'izao tika miteny zao tsy mahomby ny fitantanam-bola tsy mahomby ny prime ministre lehibe ny gouvernement satria tsy afaka miantsoroka n'izao olana zay daitsika zao sanatria izany no firy anjato ny maty ao anatin'ny herinandro manaraka sanatria izany de mbola tazanina fotsiny lay tsy fahombiazana ao anatin'ny fitantanana andriamatoa filohan'ny republika ny coronavirus dia aretina tsy maintsy mbola miara-miaina amintsika
dikan'izany dia tsy maintsy andraisana fepetra. Ny député citeny dia re fa ny roso nanao ny vaksiny raha manao ny campagne makasika ny filatsahany any Afrika amin'izao tsika mifampiresaka izao dia nanao vaksiny. Izy zany ny malagasy voalohany anisany tompony andraiky mpanjakana olombofily nanao vaksiny teto Madagasikara. Ady hevitra ny vaksiny kanefa nandraisan'ny filohan'ny repoblika fanapahakevitra teo anivo ny filan-kevitry ny minisitra dia zany no andrasana. Vahoaka malagasy amin'izao tsika miteny izao dia mialanjana zany. Maro ny fanehoan-kevitra maro samihafa momba ny raha vaksiny fa voalohany amin'ny fanapahakevitra andraisana dia izay ny zava-dehibe. Ilay fandraisana fanapahakevitra aloha ny zava-dehibe. Ninona filazan'ny ny mpanao gazety na miantso mbola izao zany amin'ny herintaona zany sy ny sisa ny fandraisana fanapahakevitra aloha ny zava-dehibe. Ary izay no atao hoe tompony andraikitra. Ka raha ny hembotra atao anatin'izay fanapahakevitra izay raha nanao observation zany ka nandray fanapahakevitra ny fanjakana malagasy dia izay zany no izy. Izay aloha ny azahoana antoka fa manana fanefitra ny malagasy azo ny antenaina atsoatsy. Ny atehana n'izao raha zao rehefa tsy vita dia ny miresaka, ny maka hevitra, ny mifanatona ary ny mandray fanapahakevitra amin'ny saomy aza. Eo anivon'ilay gouvernemanta izay no vahaolana ahafahantsika miroso mijery ny tombotsoa iombonana eto Madagasikara. Mandeha ny ady hevitra ny amin'ny ady la politika ny zavatra mitranga dia hitondrana fanazavana foana ny amin'ny hoe tsy maintsy ny gouvernance politika no mamaha ny olana ara-ekonomika, no mamaha ny olana ara-tsosialy ary ny sehatra ny rampandrosoana. Tsisy tsy minainaina ny rehetra amin'ny olana ara-politika. Tsy olana olona anankiroa ny raharaha-politika eto Madagasikara fa olana fototra amin'ny fomba fanaovana politika. Izany raha te hamana ny fitantanana ara-politika io dia tsy maintsy mpanao politika no miady hevitra. Mpanao politika no mifanaka hevitra any anatina antoko politika, any anatina vondrona antoko politika. Izany no tokony ady hevitra eto Madagasikara. Raha tiana hitsahatra ny fanitsakitsahana ara-pandrenana miverimberina dia ady hevitra ara-politika izany. Raha tiana hitsahatra ny tsy fanarahan-dalàna eto amin'ny firenena ady hevitra ara-politika izany. Raha tiantsika hitsahatra ny kolikoly ara-pitantanana eto amin'ny firenena ady hevitra ara-politika izany ary tsy maintsy fanapahakevitra ara-politika. Raha tiantsika tsisy intsony ny olana amin'ny fifidianana miverimberina eto Madagasikara ady hevitra ara-politika izany. Raha tiantsika zava ny asan'ny antoko, ny asan'ny vondrona fikambanana ara-tsosialy, ny sisy dia ady hevitra ara-politika izany. Noho izany aza atao kapobe mantsina ny amin'ny ady politika. Ny zavatra mitanga eto Madagasikara fa ady hevitra izany mba ahafahantsika amin'ny firenena. Ka raha izao no vanim-potoana hamarina izany fomba fanaovana politika eto Madagasikara izany dia inona no tokony haratsy an'izany. Izany no tokony hitsaroana ny mpanao politika professionnel vanametraka atany am-piandohana amin'ny hoe opposition intelligente. Ninona ady hevitra mitombina eto Madagasikara, ninona fifaninanana ara-politika misy eto Madagasikara dia tokana ihany ny tanjona isian'ny tombotsoa ombona ny vahoaka malagasy amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara, amin'ny fomba fampiarana izany, amin'ny fomba famahana ny olana ara-tsosialy ary ekonomika eto Madagasikara dia tsy mipetraka intsony. Ny ady hevitra ny amin'ny misy ady la politika eto Madagasikara. Izay indray no mamanana ny anjarako amin'ity androany ity dia mametraka ny mandram-piona ho antsika rehetra. Isorana be dia be ny namana Guy Maxime zay no anatin'ny ekipa solide ny miara-manonja
saona be dehibe anao zany lahy satria tena tafiditra daholo ny afatra zay napetrako teo tonga eto ny tenako androany miatrika maromaro zay no ato fa tsy ny tena rery mialatsiny fa be dehibe no hitanareo zay natao hoe ekipa solide miatrika ny fiainam-bahoaka tantarany zava-misy ahoany ty fiainany ty malagasy votina lahelo malahelo ny tena malahelo fa inona loatra Andriamanitra mahazo an'ity fireneko intikatra fa izao no ataon'ny fitondrana ho an'ny vahoakany ohatran'ny raisiko zay fitenenana zay satria ohatran'ny nalahelo ny tena satria tato anatin'ny ndroandro de rehefa mihanao ny zareo anatin'ny fitondrana ianao de tsisy afa-tsy ny resaka tsy fisy ny oxygène tsy ampy ny mpitsabo tsy ampy ny fitaovana be ny marary tena ekena fa be dehibe ny marary fa ny zavatra mahataitra ny saina de hoe mialatsiny fa tsy maintsy mamerina tantara ianao fa tamin'ny andron'ny filoha Ravalomanana de tsy nisy ny atao anatin'ny tondrany ny eritreriny de tena napetra mihitsy hoe ho an'ny vahoaka ny tondrako an'ity anaso vahoaka anaso ny tanindrazana hiaro ny tanindrazana ary hitandro manjakariva zany hoe fiainam-pirenena malagasy izany toa tsy tazany zany ankehitriny satria ohatrany adino zareo le zavatra nataon'ny olona teo aloha satria rehefa naongana amin'ny fitondrana zara nahazo toerana de veloma zay zavatra nieritreretin'le olona ho tohizana teo raha mitantara ianao amin'izany tao anatin'ny zavatra nieritreretin'ny filoha Ravalomanana de ny hoe ahoana tsy nahitanao an'izany aretina zao ianao ankehitriny mahita an'izay hoe tsy ampy ny oxygène tady oxygène eran'ny tanàna mitady an'izany hoe taterina ny ambany Tamatavy akaty Antananarivo fangatsy de maniomana efa fantatra ny ely izy nareo ihany no ny teny ny anankiray moa le ministra ny laza hoe nahazo toeran'le mpanao hoerahoera ty nahazo an'le hoe efa tsisy corona zany zao tsisy any deuxième vague zany ny le filoha mipetraka lazaina fa la mamboaka milaza fa misy deuxième vague tonga tokoa ary le izy nanomboka tamin'ny desambra tantany ve de tsy mbo fantatra hoe inona nanomanina fa isy zany zavatra zany fa raha mampalahelo de hoe Madagasikara 25-26 millions d'habitants de tsy manana tsy ampina fitaovana esany hitsabona ary mampalahelo ange zany satria raha ohatra misy zavatra aretina valana aretina na inona tsy maintsy ilaina foana ny oxygène de tsy nanana an'izany tadidiko tsara mihitsy fa tao fa mipetraka tamin'izany fa adalan'le mpanongam-panjakana miaraka atsimy miaratsimy de zareo tany maintrahana sy ny karazana nametrahana sy mazangana nametrahana le hoe idiran'le oxygène eto Madagasikara nisy teo be mihitsy nefa napetraka tany fa saingy lasandrareo nitambatra tamin'ny fanonganam-panjakana zany tamin'izany zao tsy misy inona ary no atao an'reto fa ny aina tsy vita ny rivotra fotsiny io hoe ndeha ento mitsoka rivotra ery ananony ery io de mahazo rivotra de velona fa ilaina le oxygène anaty sabonany le marary maro le marary ary mampalahelo ny zava-misy raha eny fitantaran'ny olona amin'ireo radio rahavavy zay nanatrika amin'le zavatra misy reny fa miteny Andriamato filoha mambahoaka na atao aiza daholo le budget menanao nasorona zany efa ady lehibe tao amin'ny assemblée nationale anaovana iny ty fonds souverain volan'izany le olona volan'izany aloha tenenina mivoaka malagasy zany nanaovana inona io nanaovana natao inona io tsy zany hoe tokony namoahanao raha souverain tokony entinao hitsabonao inona zavany tsy misy eto Madagasikara ahoana ny fampianarana ahoana ny resaka fahasalamana ahoana ny sécurité za tsy miteny hoe elako siny fa tsy tao anatin'ny eritreritra mihitsy le hoe mampidira tsokosoko fitaovam-piadina zany natonga mbola nyteny hoe aloha hijanona mihitsy aloha ny resaka oeraoera na resaka hitraitra zany recrutement na gendarme zany aloha hijanona vola be io satria rehefa tonga kokoa tsy maintsy mitadika raha reo tsy maintsy tonga de raisina fa tsy ohatra ny gasy ohatra zanaka malagasy hoe andeha ilahatra na tony hiantraka ny crimogène na tsitsy ohatra zay fa reo tsy maintsy tonga de mihinana dinona vola atao an'izany de tsy aloha ataovy aloha zay mamengavy mihitsy afaka ray volana latsaka de eo ntsika amin'ny assemblée nationale
apetrao aloha le vola rehetrarehetrarehetrarehetra hoanindreo atotony aloha manao recrutement fa nyndrazainareo moaly dia milaza ohatra zavatra mampalahelo le izy hoe ampidirina anay le zay efa leona be ny volana ny ambavoatra fa le vola be deabe amin'ny fond souverain anao avoay io sa natao any aninona daholo rehetrarehetra io tsy hitapaha natramin'izao tsy hitana leny avoay le vola ataovy le recrutement ampidirina fa be deabe nefa manana diplôme miandry asa manao taxis manao fitaterana fotsiny amoron-dalana be deabe amindreo niandra dokotera sy ireo paramedy reo ny aimbahoaka aloha atao fa sisa zay hitraitra atao inona ary izy ohatra ka tapitra rigana le vahoaka malagasy atao inona tsony ny ilana an'izany ianareo van'izany raha ohatra ka maty le mahavoaka malagasy tsy aloha any aloha natotona le izy ndretrarehetrarehetra nanaovanareo an'ity resaka niresahana nanaovana tsy amin'ny indrotrano be atao tsy ambotsoro ohatra ombany eo anosy atao inona reny aiza mieritreritra an'izany aloha fa mbola lehina vahoaka satria ao anatin'ny fahasahiranana antsika dia anao hoe tsy malahelo zay tsy mbola nisy an'izany teto ambonin'ny tany na any tany aiza alehanao na tany aiza fa niaino anao nanjery teo amin'ny radio rahavavy télévision rahavavy anankiray dia nisy niakatra le professeur hoe izy rery anakiroa aminy fa ndray raha hoe patron efa le hoe lehibe mpampianatra fa izy rery no professeur épidémiologie 25 millions d'habitants professeur anankiray ny eto Madagasikara ny any amina fa mbola tsy fantatra koa misy firy fa maninona rereny recrutena apakarina le izy manana fahaizany alefa le izy hoe amin'ny stage nataony apetrao maizy azy izy dia efa tsy koa le rangaha anankiray fa mandeha manotony dia izy zany no eto zay zavatra manahirana amin'ity zavatra mbola mitaky foana ary teneninay zany avoay le vola firy lany tamin'io satria efa hiditra ny fivoriana manaraka tsika anao ny budget tsika ao amin'ny assemblée nationale ny ery tsy fantatra ny lany tany amin'ny ny fanampiana vanivelany ny budget tsy fantatra ny nale ny atoko tsy hitana le fond souverain dia nakany aninona daholo ty zavatra ty otsa ny fo mahenao an'le izy tena marary mijery an'izy hoe inona zany no atao an'le izy hoe apetraka ao le zavatra nefa le vola dia azonao dia anaovana inona ny enjehana ireo nareo antanio anao zay hoe tsy mitaky raha tsy miteny na tsisy profo 73 député nitaky an'izany tamin'ny andron'ny président Ier Jomampianina ajanony satria lasa gouvernement anankiroa ndray gouvernement ny Avoloa ndray gouvernement n'Ambohitsirotra zany ny teny nentinareo taminay dia retiko zay koa tsy nanapova tonga dia nanaiky hoe gouvernement anankiray teo Ambohitsirotra nentin'ny premier dame ny gouvernement anankiray nentin'ny président tany Avoloa tamin'ny andro président Ier Jomampianina reny koroanareo hoe tsy mety aity vao mankaloza io indray nareo reo nareo zavatra rehetra Ambohitsirotra daholo Ambohitsirotra dia rehefa inona ny any Avoloa dia le budget be deabe rehefa mijery anatin'le budget anao dia jery daholo ny personnel ampiasainareo anao inona daholo reo ny atao dokotera kely tsy ambina paramedy ny mpampianatra tsy ampy dia atao inona any daholo le personnel andanana fonctionnaire tsy fantatra dia efa tonga indray zany anankiray ka tonga gouvernement manaraka tonga dia fo raha fahalaraka manontolo dia lasa ndray le ohatra zay foana le ainany eto satria ny napetraky ny olona tao aloha teny Ambohitsirotra ndrafa alenareo daholo nasorona dia efa tonga indray zany manaraka tsy fantana na roapitso raha afaka pitso dia akaiza ndray raha olona napetraka reo Avoloa ray manontolo eo Ambohitsirotra ray manontolo zay vahoaka tsy tokony tsy foroany hita ao anaty budget lasa fonctionnaire vetivety daholo fa le mpampianatra na mpampianatra mbola tsisy zany hoe fanampiana zany mbola ho tenenindrelahy eo zany fa ny anay dia mazava fotsiny resaka hoe avoay ataovy mazava hoe nanaovan'inona le fond souverain nanaovana an'le izy avoay io anampiananao alefaso le mpitsabo-panafy atsydo aiza miantso azany hoe anao rehefa aveo ndray le olona dia vitany ataonareo dia roanareo lasanay mandeha dia rehefa mitakiny la aiza vola dia bomba lacrymogène nitsenanareo azonay
fa voidoly efa mahabe dehibe no mivoaka tamin'ireo ty université na tsy miakiny zany na miakina fanjakana de avoy le izy andeha de ho hita eo le reo ampidirina aloha de ataovy ara-dalàna fa izy atao contractuel zany satria efa contractuel tapitra ny contrat de ataonao roko mialatsiny samy tsy le veloma ronosy ndana tsisy mitaky le olona de alarinay aloha zalaimo raiky aloha mba zavana mipetraka ho petraka ara-dalàna fa hoe manana an'izany mitsondro vahoaka ity fanjakana ity mitsinjo ary tena miary vahoaka tena hoe inona ao amin'ny 5 tapitrisa 5 tapitrisa io misy zazakely be dehibe ao anatin'io e fa le olo dehibe ao anatin'ny fahasairana mitady amoiny tany tsy fidiny matsylera reo karoa anakitiny ahoana nitsabonanireo ary isorana be dehibe ny namako givakosim teo nyteny an'izy fa miato mbola misy député atsaiky reny avay tsy fantatry ny aviany mialatsiny fa namana député tsy tokony ianao an'izany fa miteny le olona miteny orangade na de tianareo ohatra ninona tena totoinareo ohatra ny ninona raha le fitondrana de izy miteniteny foana satria enjehanareo ndray le olona any velona mba mane zara raha izana ianao mahita any velona ny aniny tonga de vita ny anao 5 tapitisa sisy ninina fitsika eto io nge hoe atao le vaccine fa mbola tsy fantatra oviny satria mbola tsy tapitra ataonareo le izy zany efa zaraina le tariry tsy lany tatsy am'le CVO tonga de naparitaka raha maro mila tsy fantatra any atsara rehetra any ve nazo mbola andalo any nazo ve resa tsy nazo de tonga de zaraina dolo maramila ray manontolo ny hoany fa vaccine BCG ho anareo ty de vao mandeha ndray le tatitra de gendarme sy ny anina maramila atao tsindrana voalohany fireto vahoaka malagasy tsy mandady anina tsy manana mandra sahira mbola miandro gisitra zany ohatra fijananareo anle tosika tsy fantatra zay mbola ataonareo am'izao fotoana mbola eno hoe ho an'ny manodidina Antananarivo sy ho an'ny Alamanga ho an'ny Tomasina sy manodidina ho an'ny Fianarantsoa sy manodidina le nahazo taloha ihany mbola omena am'le 50 000 ariary de inona zany ngehinan'ireo vahoaka tsy mahazo reo satria reo ihany le taloha ihany aloha nomena de reo ihany nisesehany efa mahazatra le izy efa vokina reo menakavy de mbola vokisana ihany fa le olona le avy le kaperitra ho faty eo mantra manty amin'ny fanotrany amin'ny fijaliana zay ny teny hoe jereo le vahoaka ampio fa avanory fa jerena amin'ny hoe zay ihany no eto aloha ary zay tianay ataonao atao mitoty ihany mbola anatin' zany ihany nidina atao amin'ny assemblée nationale napetrarana FIB satria haratra nataon'ny fitondra fanjakana na délégué na gendarme na tsy fantatritsony zay nitondra fahefana rehetra rehetra resaka FIB taratasy ny boky nomby io amin'ny resaka varotanomby victime amin'ny dolo ny tantsaha ary zany mbola tenenako teto mbola veriko ihany le tany malalalondy hoe olombo miakatra ny tsena mbola takinao 10,000 ariary tonga de alainy zala bodekany io aloha ambony apanga tsisy fiba tsisy niny io aloha mbola ambony apanga io tsy fantatra maka io tsy maintsy aloha na lafiny io na tsy ampy de miakatra le omy amin'ny heriny de mbola aloha ihany 10,000 miakatra fanokely mbola aloha ihany 10,000 io tsy fa andra manokana io antan'io any mandanareo midina zay na tonga hoe aoka fa ampy zay fijalim-bahoaka milany atsimo fa mbola tsy tonga saina andana midina de asoro daholo afanao mitoeraka hafa ndray fa be dehibe ela be reo ny tao de miditra le fiba antsiromanidy ankehitriny de inona mba fifaliana ho anareo ve nijery an'reto association de maire mitaraina fa vahoaka association de maire ohatranao ihany io andrimatofololamam-bahoaka ohatranao ihany io satria oeraoera daholo nataonareo taminao association de maire io izy mitsangana amizay fa vony io le lazaiko aza vony ihany izy fa io le lazainy satria voatamitaminao le vahoaka de aveo menareo ny tamaina sy ihany de io niakatra daholo ny association de maire zay tsy afaka mivarotra mo vahoakany aminy any amin'ny commune tsirairay avy fa tsy ameny zandama tsy viseny zandama le FIB
dia inona ny mbola dia miampy ihany le fanotrany le vahoaka inona no ny opinion io agny amelomany va dia manjanany anasoavany fiainany anatsarany noaviny ampianarany zanany nefa bloqué anareo dia hoe tsy azo amidy nefa tazomy zandama tsy mety homonosy zandama antsy maniny fa mijanona liana na tsy hoanina azy tonga ty tsy mampanina fa le hoe le aloha ivarina dia inaovany olona zay vidy azy na ho alefany azy le ombona fa le olona avany ambanivohitra makarary foana zay madeputena mahavohatra nay miaro aloha izy ivarotra mifanana satria nopiny reny karakarainy reny ny tsaratsarainy mba hoentina hiakatra am'izay hoentina ao any an-tsena anatsarany fiainany fary aloha ameko fitenenana ty marché gré à gré nareo ty andreo matao filomam-bahoaka ndra tena tsisy tsomy mitsangana agnasekoly manara-penitra gré à gré tsisy appel d'offre izy nanaovana an'io vola vai izy io ary io natakeko an'te sao de le fonds souverain daholo ampiasainareo eran-tanàna anaovana an'reto zavatra mahafinaritra anareo sy ny matimatesanareo miaraka amin'reto olona manaraka anareo reto atsangana fa mampalahelo hatreto misy trany efa vita ara-dalàna complet vita ara-dalàna vita réception ianareo fanjakana nanome azy ianareo fanjakana nanolotra azy ao anatin'le izy ao anatin'le CLD fa volan'olona tsy alohanareo fa hoe tsy mbola misy vola aloha avy le volan'olona satria trosa daholo reny olondreny nanaovana an'le asa satria mba tia vita an'le asa fa rehefa tratran'le ataonareo tsy hita zay naovanareo vola dia hoe sivy miandry aloha tsy mbola tsisy paiement zany dia inona zany nataon'le olona higadra indray le olona dia inona nyteneninareo amin'ilay satria le volan'olona tsy alohanareo asianareo manangana trano le olo dia vita ny trano dia eo ataony réception technique dia vitinareo mandray an'le trano tinla eo le trano dia aiza le trano le olona nefa namorona ny trano tsy avelanao maka avansy tsy nahazo avansy na vafitra vety ary mitsangana ny tranona 4 milliard 1 milliard 500 mille dia mba hoana mahazo ny entreprise kely majinika no menareo an'ireny asa ireny fa sahanareo hoe manao an'ireny dia mikolasina reto fahatosinoanareo reto mialatsiny fa masika amin'izy zay le izy ka lesinoa tsy nange tsy raharahany na tsy avansy ary tsy raharahany tsy mahazo vola izy fantakalopatsa vidim-pinanana ataony ny asa fa rehefa aveo izy ary ananina mitranaka vodina tapianao rovotra daoly volamena vatzo zay rehetra otrana rehetrarehetra any azy da takaliny aly zay ke tsy nahazo vola tato reto takalona izy dia manaiky ianao fa dile manaiky fa resy resika satria tsisy vola nomena azy fa le malagasy manina zay raha hoe tokony hiasa namel'olona be dia be ny asa tao na riary atsypenareo le olona vita ny tranonareo zay nga no azoko hoentina noany a fa lavalava fohifohy ihany ary zay ny zavatra vavita am'izay dia efa voalaza daholy a farany sady farany a ho an'ny ministre ny transport sy anareo eo amin'ny ATT ny farany tany zany ny délimitation anay a dia alakamisy ny 20 eo amin'ny teteza ambodisa azy ampijaliana le vahoaka efa tonga ahoana fomba eritreretanao andehanan'olona 5 kilometra ny Mbatongra Vavy akaty ambodisa hiakatra ny Kofi Amoa ty alakamisy farany le délimitation dia eo amin'ny anio eo amin'ny rano azo odona anao mijigodoro aloha le avany andrefana ray manontolo iodinao daholo ny avany aminay dia izy mameno dia tonga dia lasa fa tsy asianareo mandeha tonga le olona i asiana arovanareo le aretina le taxi moto sy bicyclette mitatotr'olona miala ny anankiray dia tonga ny tsy fantako izy nitondra aretina tamin'io dia zay ray mitondra dia lasa iny dia miditra ny anankiray satria izay le ady eo miakatra ao tsisy ohatr'izany ny olona efa mahantra doka tanteraka mifantrano mbola ampiny frais miakatra ihany ndray satria mbola misy 2 arivo miala ny Mbatongra Vavy maketsy ny taxi moto sy ny anina mbola misy 2 arivo miangavy zay avereno a eo ambodisa mijanona ambodisa zay dia mody miverina zay ny angaviana aminao ajanony ambodisa ny farany satria eo atreo Monalamanga miditra fa ambodisa mbola anarivo ma Mbatongra Vavy daholo dia aloha zay mba iny amin'ny taninay a dia zay no miverina fa tsy ataonareo ampakanareo fre dia rehefa aveo miantra ihany le forima-bahoaka tompilasoko vavy a ezaka be ny zavatra atao a mino efa tanteraka tonga ny aminao daholo ny afatra rehetra ary mbola maro namako hitondra ny afatra amin'ny andro itikatra ka atolotra ny namana faniry zany
dia aveo ny ato amin'ny namako anankiray ataonao na fidelina dia aveo misora tompoko lahy mankatelina tompoko vavy makasitraka betsaka ny solomavim-boaka nambany voatra antsika zay moa efa zary efa fomba fiteny zay ho antsika zay mpanaraka ny fandarina miara-manonja ho an'izay malala ny député Rodin Rakotomanjato ihany koa zay voafidy tany amin'ny district na Rivonimamo amin'izao alakamisy fahavalon'ny volana aprily dia tafaradalana eto indraytsika hanaovana ny fialan-tsinina ndritry ny andro vitsivitsy tsy tafaradalana tamintsika fandaminana daholo zany tompo lahy sy tompo vavy mba hanatsara zavatra ary ao anatiny ihany koa zay hoe fizarana sy fitrandrana ny lafim-baovao samihafa izay ny vaovao aloha zany dia mbola misongadina amin'izao fotoana izao ho antsika eto Madagasikara ho antsika ihany koa eto amin'ny fahatanana Antananarivo zay miaina ao anatin'izay karazana tena panika izay ny any amin'ny faritany moa dia efa tsy resahana intsony satria dia ny eto ara-moa zao ny zava-misy ny amin'ny filaharam-be etseroa ny amin'ny tsy fisiny ireo tsy fahampinina fanafody amin'ny akabeany any amin'ireo atoby pahasalamana zay atrehana ity ady amin'ny Covid-19 ity fa eo ihany koa ny amin'ny tsy fahampiny zay oxygène sy ireo mpitsabo zay miandraikitra ny raharaha izay hatramin'ny omaly dia nisy ireo antso samihafa nisy nanao vidéo nisy nandefa tamin'ny reo mpanangazety samihafa ny amin'ny hoe hatramin'izao tsisy maka ny hafanana tsisy maka ny fiakaran'ny toso-drasy ny sisa amin'ireo zay nandalo teny anivon'ny CTC zany sy ny teny anivon'ireo toerana samihafa zay ahafahana mandray izany raha ny eto Antananarivo ny mikasika ity Covid-19 ity aloha zany dia iverenantsika ny hoe nisy ny fanapahan-kevitra ndraisiny tamin'ny filan-kevitry minisitra omaly alarobia fa 7 volana aprily zany 2024 tao anatin'izay dia tsara ny hitondrantsika fanamarena ny amin'ny hoe hanokafana indray zany hanampiana ireo CTC zay efa misy amin'izao fotoana izao na ny centre de traitement ny Covid-19 satria ireo manana ny forme modéré zany na efa manomboka sepitra no mandalo amin'izay CTC izay ka nisy indray zany raha ny filan-kevitry minisitra ny fanokafana zay CTC eny akoron-drano izay ary eny bypass zany ary akoatran'izay mbola atao anatin'ny filan-kevitry minisitra ihany dia nisy ny fanokafana ny hôpitaly zay eny anivo ny hôtely no hanokafana izay ary dia hametrahana concentrateur d'oxygène hametrahana mpitsabo roa sy mpanampy mpitsabo mpanampy valo iara-iasa ao anatin'izany hôtely zany ary ny sandan'izany dia ifanarahany tompon'ny hôtely amin'ny fitondram-panjakana zany zany hoe andoavam-bola io fa ny ety anivo ny CSBD ny CTC ny hôpitaly samihafa dia maimaim-poana araka ny fanazavana sy ny fanatanterahana ihany koa ny scanner zany eny anivo ny hôpitaly manara-penitra amin'izay fanaovana scanner zay satria tena ilaina zany ao anatin'ny fahafantarana ny aretin'ny marary amin'ity Covid-19 ity ka itiliana zay avokavoka izay zany dia maimaim-poana nambara tao ihany koa zany fa dia ny fitiliana eny anivo ny village var sy etsy amin'ny AGR dia maimaim-poana manintsika no miresaka amin'izany satria dia ao anatiny tokony ho fantatry ny vahoaka amin'ny akabeany mihitsy ny hoe hinona no mba tantsoroka le fanjakana zay anteherany amin'izao fotoana izao anatin'izao aretina tena mafy be ho an'ny vahoaka malagasy sy izao tontolo izao ary inona no mba mety hoe fanamavianana avy any anivo ny fitondram-panjakana satria isika dia milaza miara-mahita amin'izao fotoana izao fa dia sahirana ary tena miaina ao anatin'izay olana izay ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao tsy ilay aretina irery ihany fa na ny fiainany amin'ny akabeany mihitsy ara zay ahafahany mikaroka izay hoe ny hoanina an'io tadiavina an'io ary ny ahafahana ny vezivezy dia amin'ireo saram-pitaterina samihafa dia tena sahirana vahoaka malagasy fa ny azontsika iverenina amin'izay filan-kevitry minisitra omaly zay dia hita rafantsika avy hatrany zany fa tena débordé tanteraka amin'izao fotoana izao ny eny anivon'ireo hôpitaly mpanjakana sy ireo mandray marary tena mirongatra ity Covid-19 ity zay naranty variant sudaf ity zany amin'izao fotoana izao ka zany no entana ilazana tsy ahafahana tsony manao oeraoera ny fitondram-panjakana tsy ahafahana tsony manao an'ilay fitodiana ny mason'izao tontolo izao ty amin'ny fanjakana malagasy fa tena mila mifantoka
ao anatin'izay ady ao anatin'ity covid-19 variant sudafy ity zany ny fanjakana amin'izao fotoana izao ary mila mame antoka ny voaka malagasy hoe tena tsy maintsy mame antoka izy hijoro ary hitsabo sy karakara ny voaka malagasy raha amin'izao endriny amin'izao fotoana izao ary entitsika ilazana fa tsy naomby mihitsy lay ady teo aloha zay nilalaovana an'ireo antotanisa samy hafa tamindreo zay nanaovana fitiliana nanaovana ny hoe reto ny tsabona reto no nodimandry sy ny sisa tsika akoriny tsy manamaivana amin'izay nodimandry tsy izany ny zavatra tiatsika horesahana fa tehitentsika manao hoe tsy araky nyzay fanoresahana hatramin'izay satria raha raisy ny neritaona voalohany iny dia perta ho amin'ny fikarakarana an'ity covid-19 ty satria lay mesure d'urgence sociale zay tokony nakany amin'ny vahoaka ahafahana manampy vahoaka atao anatin'izay fiboana zay dia tsy tantaratra zany tetỳ anivo ny vahoaka malagasy amin'ny akabeana tamin'ny heritaona ary eo ihany koa lay fahafahana mitsabo sy mikarakara ny vahoaka malagasy dia tsy tantaratra zany tao anatin'izay heritaona izay mety hoe sepotra ny vahoaka reraka ny vahoaka ny antso satria tena potika ny toekarena ny isambatan'olona sy ny toekaren'ny orinasa betsaka ny veriasa dia nangataka amin'izay hoe okaiky zay ty fiboany ity fa be loatra ary aleo alalaka ny tsinjaranasa ny vahoaka tsirairay fa zany tsy midika fa vao fiain'ny fitondram-panjakana akoriny la iaretina fa vao maikara nisy nyzay azakazaka zay satria isika na alala tamin'ireny fampidirina mpanakanto Jikoda Nomsembo reny teto Madagasikara lay pire zay raha iray fotsiny mba nalaza tamin'ny iran'ity pire ity amin'le Jérusalem na londoloso izy tsika dia nampidirina ny teto faritany teto Madagasikara zany pire zany zay mpanakanto avy any Afrika Atsimo tsara ihany manamarika zay avy any Afrika Atsimo Nomsembo Jikoda zay tompony nira Jérusalem na londoloso araky ny fanafoezan'ny malagasy azy iny inona zany reny andraikitra be da be izy ny tompona andraikitra tamin'ireny fampidirina an'ireny mpanakanto ireny zay efa nidradradradrany be sy maro manao hoe mbola tsy voafehintsika ara-dalàna tsara ity covid-19 ity fa mba okaiky aloha ty fampivorivorin'olo ity fa ianareo no manomboka azy amin'izao zavatra ao tsy ny sakanana ny etsika baria ny fandraisana ny baria rehefa avy niatrika ny lalao tany kanina tamin'ny heritaona zany rehetrarehetra zany dia ety ny ilazana miampy zay fietsiketsehana politika nataony teo anivo ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny antoko manohana ny fitondram-panjakana zay namory olona teto sy teroa dia zao tsika amin'izao fotoana izao mizaka ny vokany marina fa misy milaza hoe aoka tsy fametsiny sy sisa fa tsy maintsy miresaka amin'izany isika satria misy zavatra tsy aradrariny be da be misy zavatra tsy ara-dalàna marobe zay ninina no nakipo tamin'ny mason'ny vahoaka malagasy ary ninina tsy nanaiky no resana ho an'ny vahoaka malagasy zany satria natahotra amin'izany ny fitondram-panjakana amin'ny akabeany ary mbola nahavita aza ny fitondram-panjakana amin'ny akabeany no oeraoera teo mason'ireo vahoaka nanao lay fietsiketsehana samy hafa tamin'ny alalan'lay fanampiana 400 na 500 millions de dollars zay nomeny PTF atsika mba hanamaivanana ny fiatrehana ny fiboana tao anatin'ny covid-19 dia zay hitatsika ry solomavoaka teo aloha zay nanao izany tamin'ny heritaona zany hoe solomavoaka tamin'ny heritaona dia avy any amin'ny filoham-pirenena ty nomeny filoham-pirenena ireto no fanomezana avy any amin'ny filoham-pirenena sy sisa kanefa fanomezana avy any amin'ny PTF zany rehetrarehetra zany tompolasy tompovavy izao tsika amin'izao fotoana izao dia misubir ny zany rehetrarehetra izany zao tsika amin'izao fotoana izao dia tena ao anatina panika tanteraka ary ao anatin'ny karazana alerta générale mihitsiny ny mahazo any Madagasikara ray manontolo satria dia miomby be izany ary zay ny hilazantsika hoe ny fampitomboana ny CTC ny fanokafana CTC vaovao eny Akorondrano ny fanokafana CTC eny bypass ny fampitomboana ny oxygène na ny bouteille d'oxygène 800 aloha dia mariatsika fa nisy mpandrarana n'olotra efapolo tao Tomasina ny fanjakana 800 ny fampitomboana ny reo fiarakodia asa isy mpitsabo sy ny sisa hiteto fokotany ny fametrahana amin'ny akabeny ity hôtely zay handraisana marary ity sy ny sisa dia tsika ilazana zany amin'izao fotoana izao fa tena mianaka ary mitombo be ary zay no marian'lay fitiliana tamin'ny afakomaly zay 20 sy 900 na 7 sy 900 eo vita test fa ny positif atao anatin'izay dia tafakatra tany amin'ny 3 sy 400 zany hoe ambony be efa hananika ny atsasany na ny 50% na ny 40% ity ny taux de positivité ao anatin'izay
covid-19 zany rehetra zany no itsika ilazana am'izao fotoana zao hoe tena lay fanjakana mihitsy ny tompona andraikitra voalohany ao anatin'izao raha zao raha ohatra ka tsy nanambany raha ohatra ka tsy nanao fiebebona sy fizaozaona ny amina hoe tsy mbola mahamaika manidy sisy tany amin'ny lafiny aratoka reny tsy mafy noho ny pesta skolera io fa tsy tokony atahoratsika dia manginy zany olona ny teny an'izany amin'izao fotoana izao ary mampalahelo aza moa dia hetrony efa misy mitsaitsaika mivoaka ny velany zay tsy fantatra ao no tsabitena ao no manao vaksiny vesa manao inona ho an'ireo zay manana andraikitra eto anivon'ny firenena amin'izao fotoana izao fa isika moa ny flora valomanana moa ny teo anivon'ny fanoerana dia ny teny foana hatramin'izay ny amin'ny hoe raha maso ny vahoaka malagasy ary everina fa izay no lalana dia ity vaksiny ity dia hoeto eto Madagasikara mbola ny azo tamin'izany ny fitondram-panjakana ray volana laso zay samy nahatsiaro an'izany isika menakavy ary mbola nisy communication diso azy satria ilay vaksiny dia lazana fa tsy dia tena mety io mitondra klema io sy ny sisa tapabolina tao riny io rehefa nanao communication ny filohan'ny republika dia nilaza fa izara CVO isam-pokotany fa nga isika nahita CVO isam-pokotany zany tsy nisy an'izany ary nilaza fa mbola dinihana ny amin'izay vaksiny zay amin'izao fotoana izao dia tsy afa-mempotra zany fa hoe io no lalana ahafahana misoroka ny tiaretiny ity ary ny firenena rehetra raha zay ny référence raisika ty Afrika na Ghana na Soudan du Sud zay aorinantsika amin'ny resaka fantanana dia nanafaka zany vaksiny zany na Soudan avaratra na ny atia Sierra Leone na Lesotho na Afrika Atsimo niza dia nanafatra an'izany ary fantatra zany matotsika nakan'izay initiative COVAX naniditra ao anatin'izay programme COVAX zay na dia niteny ary ny filoha fa tsy serovana zany variant sudaf zany dia nanafatra roa itsika amin'izao fotoana izao ary azo atao no miady an'izany amin'ny alalan'ny fanefotra zay mety amin'ny ny vahoaka malagasy sy ilay covid-19 zay miditra eto amintsika amin'izao fotoana zay tiatsika resana anatin'izany dia tsotra fotsiny hoe indraindray dia manao communication unilatérale lay fanjakana ka raha tsy misy atsika miara-manonja raha tsy misy amin'ny fanoerana zay manaitra dia tsy tonga saina ny fanjakana ary tsy mahay mandray fanapahakevitra trandrify ary raha tsy misy any vahoaka zay victime manaitra ao anatin'izay réseaux sociaux zay ny aminy hoe izay atyany dia septre aiza ny oxygène izay aty dia tsy mahavity fanafody izay aty dia sahirana amitety CSB2 fa inona moa ny ao anatin'ny CSB2 ny anatin'ny CSB2 zany zay format légèrany dia tsotra tsisy afa-tsy vitamine dia paracétamol dia zinc zarazara raha misy manebesisina uvimagy azonao any amin'izany CSB2 zany ary mbola anaina n'le fitondram-panjakana hoe raiso ny andraikitra reo zao moa zany zava-misy amin'izao fotoana izao zay mampalahelo ihany mijery azy dia hoe ny ministère amin'ny fahasalamana tsapa ihany ho manao sy ny ezaka samy hafa tsy mampanino zany satria ao anatin'ny andraiky ny zany départementa ministérial zany fa mba aiza le ao anivon'ny ministère amponina lay miamy vatana ny vahoaka malagasy amin'ny akabeany inona no mba hampaikady eton'izany ministère zany inona no mba andraikitra eton'izany ministère zany ao anatin'izany départementa zany mba misy ve éducation citoyenne raisin'izany ministère zany amin'ny fiarovana ny vahoaka amin'ny akabeany sy ny fivoahan'ny vahoaka na ny fiboan'ny vahoaka any tokantrano samy hafany mba maka plage eo amin'ny RNM sy ny TVM ve amina prime time ve zany départementa ministérial zany ny amin'ny zavatra tokony ho fantatry ny vahoaka amin'ny akabeany zany no hilaina ny fitondram-panjakana fa tsy hoe rehefa anao selfie rehefa izarazara kely koveta na izarazara kely vary na salamzany dia miantso mpanao gazety marobe dia miantso staff sy ny sisa dia entina ilazaina fa tena miasa ny ministra fa rehefa tena amina zavatra goavambe satria izao no tena hitokony hijoroany rehetra tsarotsika tsara nitranga tany Frantsa rehefa tafiditra tao anatin'ny premier vague sy ny deuxième vague ny asa mafy ny premier ministre Edouard Philippe teo aloha zao nambaran'ny Edouard Philippe raha tsy vita ny andraikitako tsy hanipokan fa tsy avelako hiady rery ao anatiny zao covid-19 mafy be zao la Frantsa sy ny vahoaka frantsay satria fatatsika fa niakatra bombe ny taux de positivité sy ireo cas contact sy ireo olona niditra hôpitaly tany Frantsa fa vita amin'ny akabeny ny asa tany Frantsa ary tena niarika ny premier ministre Edouard Philippe tamin'izany fotoana zany niarika izany ireo ministre tao anatin'ny gouvernement ny Edouard Philippe tamin'izany fotoana andrany ary manao communication tamin'ny vahoaka tsisy hoerahoera
ary milliard de dollars milliard d'euro nampiasain'ny frantsay tamin'izany fotoanandro zany rehefa naiboka tany an-trano voaka frantsay dia nitolorany isam-baravarana hoe reto ny sakafo reto ny fanafody aty ny ambulance samy hafa tokony ho fantatsika marina mety ozy tsika hoe tsy mitovy ny tany mandroso sy ny tany andalam-pandrosoana fa itsika ilazany zany fa raha nanao fibohantsika tamin'ny heritaona misy ihany lela volana fanana antsika tamin'izany fa nandeha tamin'ny tsy lalany zany tsika tsy hitanisany zany fa azontsika resahany zany mba hahafahantsika makalesona amin'izao fotoana izao hoe iza ny tompona andraikitra amin'ity covid-19 ity ary tonga amin'izao fotoana izao ny premier ministre frantsay Jean Castex dia mbola ohatran'izay fomba fiady nampiasainy Edouard Philippe zay ihany nampiasainy fa no amafisina kokoa amina fifehezana ny resaka fanabeazana izany resaka izany zay ny tsika ilazany amin'le ndraindray ianao mahita ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia ohatrany hoe to ministèran'ny fahasalamana irery ihany no miady mafy anatin'ny teraraha ty zany hoe rehefa tena mafy amin'izay kay le covid-19 amin'ity variant sudaf ty dia mialangalana daholo ny tompona andraiky mpanjakana isa-tapabola ianao vao maheno tompona andraiky mpanjakana amin'ny teny ny super ministre tsy maheno tsony ianao amin'izao fotoana izao zany aloha lozika satria fa betsaka amin'ny fanakianina azony tamin'ireo vahoaka zay nilaza fa tsy tokony politizeny ity covid-19 ity tao anatin'ireny andehan'ny voalohany reny fa tsy mahita sika ho isika hoe iza ny tena tompona andraikitra voakasoka ka afaka miteny amin'izao raharaha izao dia lasa le vahoaka mifanetana any anatin'ny réseaux sociaux amin'izao fotoana izao lasa izay sitrana no mijoro vavolombelona hoe na sitrana anay tompoko ed na sitrana anay tompoko ascovix na sitrana anay tompoko dia retoko ny impotsy ravitsara sinsisa ty na sitrana anay tompoko dia nanao ohatran'izao zay amin'ny alalana remède na grand-mère nanao carbonetra sy citron sy rano mafana zay lasa izany sisa le vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ary rehefa tonga any amin'ny hôpitaly indray dia mitemoigneny hoe tsisy fanafody ato dia rehefa mitemoigne tsisy fanafody na tsisy mpandray marary satria vizaka ihany koa lay tompona andraiky mpahefana samy hafa zay manana andraikitra nivon'ny hôpitaly ihany ny dokotera sy mpitsabo-panampy ary zay mbola resantsika rehefa avy eo dia iny fa misy miazakazaka kely ny amin'ny hoe amboarina sy atsaraina fomba fizarana ny fanafody iverenantsika zay ny antso zany ny filakevitry ministra amin'ny hoe zay mpitsabo sy mpitsabo fanampy tsara sitrapo dia atsona hanatevin-darina iady amin'izao covid-19 zao amin'ny asa samy hafa zany zay handraisana ireo marary ity aloha dia everitsika zany fa ao anatin'ny tena hoe ady efa manany bohatra zany ny fahavalo satria ny fahavalo tsy hita maso dia ny virus SARS COVID ity zany amin'ny alalana zay aretina coronavirus izay dikan'izay zany nampiasa élément de réserve ny antsy volontaire ny fitondram-panjakana malagasy nanomboka omaly fa 7 ny volana aprily 2024 eo ny etsitsika ilazana fa mafy be ary diso les communication zay tokony hanao fialatsiny zay olona nyteny an'izay hoe tsy mafy no pesta scolaire ty satria matotsika mbola miaina ny deuxième vague amin'izao fotoana izao dia mbola tsy voafiantsika ary mafy be zany ary efa manjatony ny olona maty zay niteteziny avokoa ny atanatohatry ny faripahaizana sy ny rehetrarehetra sy ny farim-piainan'ny olona tao anatin'izany covid-19 zany fa etsika dia milaza zany amin'le hoe efa mba nalohanareo ve ny droit na réquisition nire mipiasa ny fahasalamana ireny ny andamin'ité samy hafa ho an'ny teo aloha fa azo atao no manetsika an'ireo paramedy marobe amanarivo ny paramedy amin'izao fotoana izao azo ahetsika fa aiza ho aiza reo tokony hozony sitrahan'ireo paramedy ireo manoloana n'ilay andehan'ny voalohany teo aloha ka raha iantso ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao na élément de réserve na ny volontaire eo anivon'le mpitsabo sy mpitsabo-panampy dia hoy isika hoe tsy ratsy zany fa na izany naty zany kosa dia mba tokony ihany hiverina amin'ilay adevitra teo aloha satria ny fanambarana zay natao mitompona andraiky mpanjakana tamin'ny mahajaka dia hoe amin'ny volana ho dia efa ao anatin'ny bon de caissenareo zany droit samy hafa izany fa nanontany namana samy hafa isika raha ny vaovao fantatra dia mbola ao anatin'ny ady zany ary anivon'ny ministère ny fahasalamana aza moa dia mbola misy mitaraina an'izay tsy nandray zay karama zay zany rehetrarehetra zany zaraintsika ary zany rehetrarehetra zany everina fa fotoana ahafahana miresaka ao anatin'izao miara-manondy zao mba tsy handerery ny voaka malagasy mba tsy hipanika ny voaka malagasy ka tsisy afaky ny anaitra fa dia manao zay daniny kibo mpitondra fanjakana mampoesina sy manao oeraoera amin'ny vahoaka fotsiny ny fitondra fanjakana ka zay tia nitondrana ny vahoaka tia ny aiboka dia aiboka
tiany vahana de vahana, tiany anaovana répression militaire amin'ny alalan'ny zay tsy manao kasibosy sy ny sisa anaovana travaux d'intérêt général zay tenentsika fa tsy ao anaty lalàna zany travaux d'intérêt général zany na nytiga zany ny smotiga misy fa nytiga tsy misy na travaux d'intérêt général satria io tsy aminay-poniny vahoaka ny natongavan'le covid-19 fa tsy faraisana andraikitra aloha voalohany fa faharoa tsy fa valo itamasy io na vokatry ny adalàny vahoaka io ka ohatra ny sida ka hoe zany nanao adalàny nanao contact tatsy zay efa fantako fa tsy mety de nahazo an'le aretina fa ty tsy fantatra fa valo tsy tamaso ty ka mafy maolona no mafy be le aretina sedrainy nefa izy mbola ampiororonao izy anefa tsy maintsy mivoaka ny trano sisisa ka eo zany no entintsika hiresahana sy ampitanana zay afatra zay ny amin'ny hoe tsy fotoana tsony zao ho an'ny fitondram-panjakana fa tena mila mitodika makany amin'ny vahoaka zany fitondram-panjakana zany fa ny vahoaka sisa no mifanetana amin'izao fotoana zao ny vahoaka sisa no miezaka manao ny tandrifiny azy ary zay mahafinaritra ny vahoaka malagasy ary efa nambarantsika trano zany tamin'ity miara-manontsy hoe rehefa tonga amin'ny phase d'acceptation rehefa manaiky rehefa tapa-kevitra io vahoaka io tsy voasakanao la preuve n'izany rehefa mahita izy fato mety ho lalina asitrana azy satria samy manavitry ny eny dia filaharam-be teny mahazo arivo rehefa mahatsapy izy fa tsy maintsy manavitry ny eny izy fa tsy afaka ny atoko ny fitondram-panjakana intsony amin'ny alalana CVO any zay nanaovana business politika nanaovana oeraoera samihafa dia tsy maintsy milahatra izy any amina pharmacie samihafa eny amina point de vente samihafa zay afana mitady reny fanafody zay everina fa synergiena huile essentielle ireny mba hahafahany miaro tena zay lay malagasy tsy voasakana ao anatin'ny fatapaha-kevina dia eo ny mbola tenenantsika mandrakariva amin'ny hoe mila mijoro isika mila matanjaka isika fa ny hevitra ny finiavana avy any amintsika rehetrarehetra hivoaka anatin'izao aretin'izao dia tsisy afa-tsika sy amintsika ihany tohatry ny tany anefitra itsika amin'izao fotoan'izao hoe tsy misy mpitondra fanjakana sy misy mpitondra fanjakana fa na ny mpitondra fanjakana ara dia amin'ny alalan'ny visioconférence nanao conseil des ministres na mpitondra fanjakana aza dia tsy afaka manao fivoriana any amin'ny toerana misy azy tsy afaka mandray olona intsony satria matahotra an'le covid-19 dikan'izay fifanetana ny samy olom-pirenena fifanampian'ny samy olom-pirenena ary fandraisana andraikitry ny samy olom-pirenena no misy amin'izao fotoan'izao fielanelan'izay rehetrarehetra zay moa dia asosoka moramora ihany le projet Bamangoky amin'ny alalan'ny Elite Agro LLC zay manao an'ilay programme fanjarian-tsakafo 60 000 hectares any Atsimo any amin'izao fotoan'izao tao anatin'le conseil des ministres zany mbola mila hanaovana adevitra zany amin'ny vanim-potoana ahafahantsika mitondra izany fa ny namana Fidèle Larazarapera moa dia fetao kaiketo ihany koa manana ny ambara betsaka ao anatin'ny atsika amin'izao fotoan'izao fa na izany na tsy zany dia misy ihany koa ireo fanadihadiana sy lafomba voasamihafa zay zarainy amintsika hampanaraka ny miara-manonja amin'ity maraina ity miarabanao namana député Fidèle Larazarapera mamerina sy manantitra ny araba ho antsika mpanaraka ny miara-manonja makasitraka faniry tao anatin'izay fitondrana ny fanazavana lavalava mikasika n'izay resaka tsy fahasalamana teo zay ny zavatra nambara tamin'ny voanamerina ty fandarana ity tsika dia niresaka mazava hoe ny antso ny taty amin'ny fanoerana mba hisiny ny ataontsika hoe trêve politique zany hoe ny fitonena ara-politika fa misy loza mananotanina dia ny forongatra ilay covid tamin'izay fotoan'izay nanao publication mihitsy tsika nangataka an'izay sy ny trêve zay mbola teo alohan'ny fetin'ny Pasika zany zavatra zany no napetraka fa tsisy réaction ny fanjakana dia nametraka tsika aloha ny aveo hoe rehefa ohatra ka tsy rototra amin'izay nareo anivo ny fitondram-panjakana tsy zahay aty amin'ny fanoerana kory no malailay fonosana fa andao ary fa hiveriny resaky tsika dia niverina namerina ny miara-manonja ary aoka tsy teny tsony indray rehefa miverina le miara-manonja hoe tsy andro ny fanomezantsiny zao zay mihitsy zany le esprit no entina hoe tsy ho andro ny fanomezantsiny tsony zao aoka tsy fanomezantsiny tsony fotoana ny fanomezantsiny zao satria zay le natonga anay ny tenen'le hoe andaontsika anao trêve mba tsy fanomezana tsiny zany hoe mila mitovy ny zavatra jeren'ny masontsika resahan vavantsika ary enono ny sofintsika inona ny enono ny sofintsika miaino an'le fitarainan'le vahoaka tsika mianakavy
na olom-boafidy io na olom-boatendry io na mpanao politika zay tsy ao anatin'izay sokajy anankiroa teneniko zay miara-miaino zany dia rehefa avy eo mila mitovy ny zavatra ambara ny vavantsika hoe ray ihany ny feo mivoaka na avy amin'ny olom-boafidy na avy amin'ny olom-boatendry na avy amin'ny mpanao politika isan'ambaratonga ninona firehana misy azy ary iray koa ny fanonja ny fandraisana fanapa-kevitra amin'izay fotoan'izay tsy misy volo-manoarandrana mihitsy zany tsy misy hoe ny any Nosbe tsy mandeha any amin'ny plage fa ny any Tomasina mahazo mandeha any amin'ny plage zany zao misy volo-manoarandrana zany zay tsy mitovy zany ny firindran'le fandraisana fanapa-kevitra fa zay zavatra zay dia entina milaza fa tsy manana vision mihitsy ireo mpitondra ireo zay le vision zay zany io mahatonga ny hoe ny mpanohitra efa miteny tokony misy trêve mba ahafahana mametraka ho marin-drano mitady dokanga ny olo-pirenena samihafa izay everina fa mitondra fandresen-dahatra eto amin'ny firenena zay zavatra zay nefa tsy nieritreretiny ny mpitondra mihitsy fa aminy dia zao ny tenin'ny ministre ny fahasalamana no anaprofo azy dia ny hoe voaventsika ny aretina tsy miditra amin'izany deuxième vague zany tsika tsy delina kely no ny teny zany tsy ny ekipa miara-manonja no ny teny zany tsy ny taty amin'ny fanoherana no ny teny zany fa ny ministry ny fahasalamana no ny teny zany zany zavatra zany azo porofona amin'ny soratra akoatra ny zavatra tenenina dia ny soratra ato anatin'ity ekipa miara-manonja ity dia misy ny mpanao politika ary misy ny olom-boafidy ary olom-boafidy ato ny akabeazany dia solombavam-bahoaka zany hoe manara-maso ny asa ny fitondram-panjakana ny fahefana mpanatateraka ary mandray ny andraiky ny avy amin'ny alalan'ny fandaniana lalàna isany ao anatin'izany ny teti-bolam-panjakana fa misoratra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ny fandaniana ataony fahefana mpanatateraka ary zahay solombavam-bahoaka no mandany azy averina foana zay fitsipy taloha zay ary za dia tsy sasatra ny miteny amin'ny filohan'ny repoblika ny premier ministre lehibe ny gouvernement ny mpikambana amin'ny gouvernement ray manontolo fa tsy hainareo ny mampiasa ny atao hoe antenne miera-pirenena na averiko foana zany zavatra zany hoe tsy hainareo ny mampiasa ny androm-panjakana io fa ny fihetreretanareo anio dia rafitra anankiray any am-posinareo dia zay tianareo anaovana anazy fa io tsy zay tianareo anaovana anazy satria misy firehana samihafa ao misy lany tamin'ny anarany tokonareo ao ianareo zay mitondra amin'izao fotoana zao fa misy lany tamin'ny tsy miankina ao matoa zany le vahoaka tany amin'le faritra anaovana fifidianana tsy nifidy tim tsy nifidy IRD tsy nifidy MMM tsy nifidy avi tsy nifidy ny antoko rehetra zay nandatsaka fa olona tsy miankina ny fidiny dia satria zay ny eritreretany fa matondra ny feony no zany tsy any am-posinareo le teny miara-pirenena efa samy hafa zay ny olona ny fidiny le vahoaka misy ny fidiny aty amin'ny antoko mpanohitra tahaka anay zany hoe nifidy tim izy 9 ny tim mafidiny dikan'izay nisy IRD ny latsaka teo amin'iny fa nifidy antoko hafa izy nisy fomba fanjakana ny latsaka teo nisy indépendant latsaka teo fa nifidy antoko hafa izy hoe alotsaka ao anatin'ity vatona ity ary ataony tonga eny amin'ny teny miara-pirenena ny mpikambana ao amin'ny tim nisy ndray ny fidiny tany amin'ireo ataontsika olona mety tany anatin'ny antoko teo aloha fa samseho amin'ny antokony fa nandeha amin'ny tsy miankina dia mbola ny ekeny mety hoe ny zavatra vitandreny tany aloha tany ny tiavany azy naveriny ao anatin'izany rafitra atao hoe teny miara-pirenena zany noho izany izahay rehetra mandrafitra ny teny miara-pirenena io dia sokajy avy any amin'ny vahoaka avokoa reo misy vahoaka daholy ao arinan'ireo député reo na député ray azy lany tamin'ny vato mety hoe arivo na 2 arivo efa vahoaka zany district ray no entiny tsy mitovy eneny be ny district eto Madagasikara fa vahoaka foana zany solombavam-bahoaka ny anarany ary solombavam-bahoaka ny Madagasikara fa ianareo izay nitendrena amin'ny alalana A4 no manabarabara vahoaka eto akoatra n'le filoham-pirenena zay ny fidiny iny ihany ny ekena hoe ny fidiny vahoaka fa ny ambiny
dia nitendrena tamin'ny alalana A4 daholo nareo tsisy vahoaka nanao siniana iny fa le olona fidiny vahoaka no nanaiky hoe andao tendrena amin'ny alalan'ity A4 ity nareo dia fataro ny lanjanareo zany ny dikany fa aza fanabarabaritsika amin'ny fandraisana ndraikitra eto amin'ny firenena fa zay zavatra zay no mahatonga ny olona amin'izao fotoana zao very fanambola velona miady rery ho an'ny tenany ohatra ny olona kamboty manano tena le vahoaka malagasy satria manino ianareo mpitondra any amin'ny fahefana mpanatateraka tsy mahay wa mampiasa ny anteny mera-pirenena fa eritreretinareo ohatra mifanananareo any am-postinareo io dia tsy ajainareo ny zavatra zay atao ao anatin'io rafitra io ity ny profo anankiray etiko itenenana aminareo hoe manamaivamaiva ny zavatra nareo fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao ary tsy mirara an'izany atao hoe ny mitondrany ka tsy neto tendrokorona eto nyjereny fa mijery lavitra mbola tsy tonga ny zavatra mbola tsy mitranga dia fa antisipenao ny fanoerana matony teny an'izay hoe andao anao trève zay dia miantisipe izy hoe mety hoenjany ity variant ity noho izany mila fanomezan-tanana zany mila fiaraha-miasa zany tsy ho possible nitondranao anjara briky ho an'ny olona miringiringy ho an'ny olona milaza anazy ho tapaizana ka ianareo cerveau paka plus 24 reo dia iverenantsika ny zavatra ny soratana dia amin'izay tsika eto milaza miara mahita hoe ginona marina moka e zany ny tena tao anatin'ny sainareo mahatonga an'izao débordement amin'izao fotoana zao déborde tanteraka nareo satria manino ny zavatra soratanareo tsy inona ka zahay ny ho any nandany tetibolam-panjakana tetibolam-panjakana raiky amin'ny 24 ny LFI ny iainantsika amin'izao fotoana zao tadidio zay tsika tsy afaka mandeha ho azy zany ny fiainam-pirenena tsy maintsy miaina amin'ny alala ny zavatra voasoratra tsika hoe inona no soratanareo anatin'ny tetibolam-panjakana dia inona ny zavatra amentsika an'le vahoaka inona ny tenentsika an'le vahoaka iverenako ny zavatra ny soratanareo tao anatin'ny LFI ary zahay eny matoa tsy nandany an'io tsy hoe finiavana tsy te tsy andany tompoko fa misy incohérence be da be tao anatin'le izy ary nitondrana itsikera fa ny zavatra natao tamin'izany moa dia hoe inona moa ny mbola andanitsika andro amin'ity fa lany ho any ity dia ataovy nitsangatanana dia lany ity le solombaboaka nandany an'ity andro any na andany an'ity LFI raiky amin'ny 24 ty mba asay vakiny zany raha ny vakiny aminareo fahefana mpantateraka io zay ka tiny akareo tsy hainareo mampiasa an'le teny mera-pirenena asainareo manangatahana fotsiny le solombaboaka fa nany anaramaso ny zavatra nanangana ny tanana ary tsy ataon'le solombaboaka reo mba manaitra anareo hoe mba tairo zay raha ohatra ka misy zavatra lasa tany aminareo tany tokony fampiresahana mbola zahay mpanohitra manao ny adidiny atao hoe solombaboaka manao ny asany zany atao hoe solombaboaka zany ary eto dia miteny tsara mivoaka malagasy fatary tsara zany atao hoe solombaboaka zany ary inona ny asany oka aloha mba tsy ho atsoina le telefoniko azafady ary tsy andefasana message fa miasa aminatin'le telefona sotra zany hoe ilay tetibolam-panjakana nalefanareo teny anivony anteny mera-pirenena ho an'ny raiky amin'ny 24 raha ny pipa zany jerentsika isaky ny institution dia jereo amin'le 109 amin'ny tome 2 resaka subvention io misy soratra mazava ao tompo hoe lutte contre le Covid ady amin'ny Covid-19 ao anatin'ny tetibolam-panjakana LFI raiky amin'ny 24 tsy zany nanoratra an'io fa ny ministère ny fitantanam-bola sy ny tetibola monsieur le ministre tadidio tsara ny zavatra soratanareo dia jereo subvention an'io ady amin'ny Covid-19 ny soratanareo ao anatin'ny tetibolam-panjakana raiky amin'ny 24 ohatrinona tompoko jereo le pipan'le izy
0 ariary, 0 ariary. Zay manko rehefa teneninareo dia hoe mamafy lainga ireo miara-manonjy ireo, mandrebireby saim-bahoaka ireo miara-manonjy ireo, fa sokafony tome 2 anareo. Nisy olo-mbahoaka anareo manana an'izany tome 2 zany daholo zaraina an'iny zay boky be ohatr'izany be da be samy manana. Raha ohatra ka tsy kamo hijery le tome 2, sokafo tompo fanomena tablety tsika. Ao anatin'ny tablety tsika sy olo-mbahoaka tsirairay misy ny teti-bolam-panjakana 124 tome 2. Jereo tsara mipipo isaky ny institution jereo le izy. Dia ao amin'ny ministère amin'ny fahasalamana jereo le subvention ao amin'io 109 ady amin'ny Covid-19. Dia jereo le subvention alefan'ny fanjakana ao anatin'le izy. Mampalahelo 0 ariary. Inona tiako tenenina amin'izany? Satria fitondram-panjakana io nieritreritra fa tsisy tsony ny Covid. Efa nataony nampamango esy bye-bye Brazil, tsy veriny eto tsony zany. Ary zay le mahatonga le ministry ny fahasalamana miteny hoe voafehintsika io, tsy miditra amin'ny deuxième vague tsony tsika, satria na ny subvention ao aminy aza amin'ilay sorabola nosoratana ao anatin'le teti-bola hoe ady amin'ny Covid-19 ao amin'ny LFI 2021 dia efa 0 ariary le subvention. Dia zahay no mpandrebireby saim-bahoaka, zahay no mpamaflainga, sa ianareo no manoratsorapona, sa ianareo no tsy miantisipe, sa ianareo nefa tsy mieritreritra n'izany zavatra zany. Zay nge le mahatonga anay miteny hoe rehefa mitondra fanjakana tsy nitendry korinareo jerenareo fa ary aloha ary. Zay mahatonga na niteny teto omaly, Andriamanitra nanome fa balitany tsy ambinina, le mitondra mihitsy ny tsy hainareo. Ary apetraka foana hoe io anteny meram-pirenena io tsy hainareo mampiasa azy. Zahay solo-mbahoaka dia natao anara-maso ny fiasanareo gouvernemanta. Fa solo-mbahoaka anareo no mahatonga anareo ohatr'izao. Satria manino ny kolotsaina omenareo solo-mbahoaka anareo dia mandokandoka anareo. Raha tsy mandokandoka anareo dia izy koa no midedaka ohatra anareo. Zay nge le problème. N'olona safidinareo atao solo-mbahoaka dia tsy mahatsapa akory an'izany atao hoe andraikitry ny solo-mbahoaka zany. Fa inona mandany andro anazy? Na mandokandoka sy manasoaso anareo. Ha! Ministre Bogos rehefa tonga ao amin'ny anteny meram-pirenena nareo, na ry amin'ny CCI tsika na ry Tsimbazaza. Ah, ianao ministre Bogos ianao tsikitsiky ery le ministre tratran'le Bogos. Fa anao tsy mahay miasa. Atanao Bogos asanao tsy hainao to. Tsy tondrana Bogos ity. Le asa mivaingana. Ianaro amin'ny an'olo Berlala Ratsirahonana le hoe asa vita tompoko no ifampitsarana. Le problème anareo. Alanareo amin'izay ministre fahasalamana boka Majunga satria tsy Bogos la olony. Na dosinareo teo kamo. Nareo mitsakaraka ministre Bogos. Eo Bogos nareo tsy kabary. O cerveau. Iantisipe zaka karazany tsy vitany. Zay le mahatonga antsika mametraka hoe ao anatin'ilay asa zay iandreketany tsiraray samy manana ny anjara ndraikiny. Resy mahamboaka anareo ataonareo mpandokandokako. Satria mitsikeranareo mivaivay. Lay aty amin'ny fanoherana dia inona zavatra ataonareo? Maka olona mandokandoka. Mba akana sofla rehefa tonga eny amin'ny anteny meram-pirenena satria raha ohatra ka hitsikera daholo lay 150 sepitra ihany. Ny zavatra atao tsy dia hoe lasa lavitra. Dia mitady olona mpandokandoka. Efa misy karazany mihitsy solo-mbahoaka mpandoka fotsiny ao anatin'ny anteny meram-pirenena satria zay ny fampiasanareo le anteny meram-pirenena. Fa tsy omenareo anazy hoe ianareo aneny maso sofinay mpitondra fanjakana e. Ianareo solo-mbahoaka reo. Aza mandany andro mandokandokanay fa tereo zahay ianao ny asanay. Anjaranareo ny manara-maso ny asan'ny fahefana mpanantanteraka.
fa tsy zany ny ataonareo dia rehefa hoentin'ny fanoherana amin'izay ny tsikera atao anatin'ny miara-manonja dia inona sisa zavatra mba hanotokana teneninareo mandaingy ireo mamafylaingy tsy efa anao an'le tambatambatra iny ndraiky koa zao nareo zay satria mandeha ty miara-manonjy ty dia mamaly anay eto dia sa mamaly an'izany zavatra teneniko zany inona ao anatin'izany ny diso zay iny tsotra kely zay tsy mitady rano ritra fa ny amalina azo rehefa tsara tantany ty Madagasikara ty inona moa ny problème anay ty amin'ny fanoherana tsisy toerana ho azy efa mahazo toerana zay nefa fidin'le vahoaka solombavam-boaka fa ny problème anay androany le vahoaka ny fidy anay tsy mahazo ny anjara masoandrony satria maninona le olona mitondra tsy mahay mitondra tsy maintsy miteny zay satria zay ny fidianan'ireo anay ny olona tsy miresaka tompoka tsy azo atao solombavam-boaka ny olona mona ny olona jambo ny marena zany tsy azo atao solombavam-boaka zany satria tsy mihaino an'le vahoaka izy tsy mihaino an'le réalité misy any amin'le fiarahamonina izy ary tsy mitatitra an'izany ihany koa any aminareo mpitondra fanjakana zay tompony fanatanterahana zay ny mato hoe fahefana mpanatanteraka anareo dia zao ny zavatra tiako resahana ao anatin'le izy satria noeraoeranareo moa be da be ary miverina foana zay satria andro ny fitsikirany zao andro ny fanomezantsiny zao ny itsiko mihitsy andro ny fanomezantsiny mihitsy zao satria maninona efa napetraka ny tsy fanomezantsika tsiny fa inareo miavina dia tongaro ny fanomezantsiny amin'izay dia reto mitsiny avy aty aminay satria zao raha nisy ny ataontsika hoe style ny entinareo dia ny filazana hoe amin'ny alalan'ny pipa no entsika manatanteraka ny EM ny PEM ny velorano hoe zany daholo moa zavatra resahanareo ny programme d'investissement public io zany dia me fotsiny zay rehefa mandinika azy zay ty amin'ny fanoherana hoe pipa hoe misy fandaharan'ny Clara zay hoe onika hoe dia raha tena raisina zany dia zay mihitsy ny azo tenenina aminareo hoe pipa onika hoe satria raha misy ny lesoko zao fitondram-panjakana zao lesoka tena ngeza dia io resaka pipa eo mihitsy satria ny telo volana voalohany tompoko dia tsy tataratra ny fanatanterahana ny pipa voasoratra tao anatin'ny LFI 1.24 satria zao raha ny pipatsika ny programme d'investissement public io zany zay le pipa raha ny pipa 2021 jerena dia mitetina ano any amin'ny 7.2 milliards ariary 2029 milliards d'ariary ny pipa 2021 dia andao jerentsika ny réalisation nareo tamin'ny telo volana voalohany za moa naka an'le telo volana voalohany foana zany tao anatin'ny famakafakana raha toe-karena netiko zay dia ohatrinona le réalisation nareo 172 milliards d'ariary 2.7 milliards ariary ameko indray le principe hoantsika vahoaka mpanaraka atonga atsika ho ty an'ity lafiny ara-toe-karena ity ny fitsinjarana zany rehefa resaka telo volana ao anatin'ny taona dia mizara efatra foana io na teti-bolam-panjakana ny resantsika na inona ny resantsika reo vao hoe mandehantsika zany eo miresaka trimestre dia mizara efatra zany ka raha amin'ny pipa 2021 zany 2029 milliards d'ariary dia zaraintsika efatra zany tsotra kely zany 2000 zaraina efatra zany tonga dia mahitsika zany hoe 529 zaraintsika efatra dia fa hitantsika eo amin'ny 5 eo zany 5 eo ataontsika 506 milliards d'ariary mora kely le manao an'le kajy 2029 milliards d'ariary ny pipa 2021 zaraintsika efatra io zany isa telo volana voalohany telo volana faharoa telo volana fahatelo telo volana fahaefatra io pipa io zany raha zaraintsika dia 500 milliards d'ariary zany ny trimestre voalohany
mitelo volana voalohany. Ny réalisation ry manam-pahaizana 172 milliards d'ariary lavitry ny afo ny kitay dia milaza nareo fa cerveau zay ngely izy tsy nareo mampiasa ny anteny miaram-pirenena io tsotra kely mitaremarika tsy mandainga hoa zany monsieur le président mitenao fiainana mathématique ninay zay voasoratra jerevanay io tsy diso io na hoaizy ianao na hoaizy zay ny pipo 2021 2029 milliards d'ariary tompoko mialatsiny 172 milliards zay ny vitanareo dia ahoana zany ny ampandeha an'le UEM zay resahanareo fa mipipa ny mampandeha azy ny PEM ny vely rano resaka movavady aza pesonareo le vahoaka tsy capable manao décaissement nareo misy financement 2020 30% eo ny vita amin'ny décaissement inona ny antony zany any aminareo ny fanazavana an'izany aiza ny plan d'action nareo tsy maresy lahatra olo nareo matoa tsy mavita décaissement amin'ny financement externe azitsika ny RPI efa tsy resahako ny RPI atsika zara raha misy ny ressource propre interne zany io fa ny financement externe koa tsy capable nareo midécaisser azy 30% 2020 gaga neny mpiara-mombonantoka amitsika gaga amin'ny PTF hoe ahoany ty capacité d'absorption nareo ty près de Marc Carvalman miteny an'izany dia mihezanareo fa marina ny zavatra teneniny fa tsy mitovy va le traikefa le olona zay nge le problème atsika le président nareo tsy manana zany traikefo zany loza ny président Ravalman lavitra mihitsy ohatra zany ny elanelana mba resao an'izany président nareo hoe inona ny tiana teneninao anatin'izany azony ve zay nge le problème atsika androany rehefa miresaka fa mifahafantaran'ny tompona ndraiky mpanjakana ambony atao amin'ny fanjakana dia hoe ny anteny miaram-pirenena dia atao any aposy zay ihany ny fahafantarany azy hoe reo mampiongany reo rehefa tsy maro anisao tsika reo ohatra reo fa io ampiasainao io antana io androm-panjakana io misy asa ataony ao dia io mila voafe hoe ahoana ny fampiasanan'io inavy atraiza ny fanaramaso ny asan'ilay olona tendrenao fa tsy rehefa tendrenao iny olona iny dia tapitra atreo fa misy olona tokony manaramaso tsy ho vitanao président rery daholo ny asa tamin'ity firenena ity tsy vitanao zany fa ianao no izy ny avita anaramaso an'ity rerety fa misy ny atao hoe anteny miaram-pirenena mpanaramaso ny fahefana mpanantanteraka masonao sofinao io no manaramaso an'ireo ministra tsirairay reo hoe inona ny tsy mandeha ry inona ny ato ahoany ty ahoany itsy misy vomiera tsirairay ao anatin'io vomiera ao anatin'ny anteny miaram-pirenena io ohatra ny anana betsaka afaka manampy anao zany manao an'le asa fa le tsy firarahina olona nefa ny traikefa tsy ampy dia normal tsika androany raha miresaka betsaka fa mifanantanterahana azy zary raha misy dia averiko indray le teny mahafinaritra anany miteny azy hoe ny vatanareo raha oharina amin'ny fiara zany le eritreritrareo camion 1621 zay ngezadengeza tokoa na 1924 zay tianareo zay camion farak' zay lehibe fa moteur itondranareo azy pédale tsy mihetsika zaiko resahana fotsiny rehefa miteny le ministry ny fitantanam-bola ny pipa no anatanterahitsika ny velirano ny filoham-pirenena misolelakisy mam'izany mandeha tena hoe adraisa mahakalmy ianao monsieur le président fa tsy tady toky ianao ka sendra vato ny tady ministre anao dia sendra ny Richard le Pop manine fa mandeha ty alefatsika ny raikim-poy pampampa tsy soratra écriture monsieur le ministre ny afahantsika mametraka ny taux de croissance io fa tsy raikim-poy anao ty
atratsika ny efatra faingo 500 anao fampitahana tsotra fotsiny tsika monsieur le ministre 2018 volana ampidiriny fitondram-panjakana malagasy 2018 nareo tonga teo tadidinareo tsara ngamba zany faraparany 2019 nareo tonga teo faraparany 2018 zany no resantsika ny réalisation 2018 ny volana ampidiriny fitondram-panjakana tamin'ny fanondranana entana nataotsika 3 milliards de dollars 3 milliards de dollars tonga nareo 2019 efa nidina 2 milliards 5 vers 500 millions de dollars sady antsika dia jereo ny rapport nareo 2020 eto tsy zavatra mandeha anjambany zany monsieur le président taremarque dolo ny eto aminao eto mathématique ty 2020 tompoko 2 milliards de dollars zay no azotsika ny tiako tenenanao zany dia zao raha ampitahina tamin'ny 2018 ny 2020 1 milliard de dollars ny elanelana ahoana ny ampandehany industrie eto amintsika ahoana ny efatsika mampiroborobo ny sehatra miteraka asa ny fanondranana etantsika mitotongana 500 millions de dollars isa-taona ny recette azotsika amin'izany ny vola miditra amin'izany dia ina no teneninareo mandainga indray zahay ty fanoerana mamorona indray zahay taremarika ao aminareo ke zany nyraisinay tsy zay nge manoratra an'io asevy manoratra zavatra hafa raha sa fa zay ny taremarika tsy mandainga tompoko tadidio zany fotika nge le toekareny raha inareo zany ny anteherana vizany eto le voaka malagasy noho ninona noho ny fitavozavozanareo noho ny tsy fahaiza miasanareo noho ny tsy fahafantaranareo inona ny tokony atao amin'izany hoe mitondra fireneny zany fa nenjehanareo an'Andriamantoera Jonary mampianina tamin'ny fotoanandro ny adradradradradratra hatramina akanjo ny atina akanjon'le vadin'le filoham-pirenena tamin'izany angamba tsy nyresahanareo fa androany mena lavitra no ty fond atoriana sy ty akanjo anaovako ty mihitsy ny témoin rehetrarehetra amin'izao fotoan'izao mirehitra mena tsy ninona pozitifa mihitsy négatif tsika mahatonga na nyteny anareo maly raha zanareo manangana saina fotsy tsy vita nitrangalely io arak'le teneny Ramatouzita iny ao amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena mpahay toekarena faratapony ao iny fantatrareo tsara nareo moa olona mafy be io hainareo zany olona zany napetrany mihitsy ny azy hoe raha vao tsy vita vaksiny raha vao tsy niazakazaka amin'ny fanaovana vaksiny io izy ny firenena ny ty taona 1 ty nitaraiky dia zay tsy miazakazaka amin'ny vaksiny io ary tsy mijery ny fomba hanarenana ny paikady ara-toekarena mifandrindra amin'ny resaka fizahantany eto amintsika ny fizahantany monsieur le président miteny aminao ny fizahantany androany potika tanteraka zay ny zava-misy ary io tsy miarina raha tsy tonga any amin'ilay tontolon'le vaksiny ianao zay nisin'le serasera sy le fivezivezena nen'olona anao vaksiny izy ny vaccinodrome efa voaomana daholo jereo ny frantsay tonga de stade de France fra ny atsika zao mbola CTC problème mbola tsisy fanomanana zany aiza moa zany tsika ny anao vaksiny raha tonga zany vaksiny zany oviny zany vaksiny zany no tonga ohatra ny ahoana
midingana le rehetrarehetra mba misy mangarahara ve dia atao aiza iza ny olona anao an'le izy ohatra ny ahoana ny fandresen-dahatra ny olona ho tsondromina amin'izany inona ny tsara fantatry ny olona ho atao vaksiny ny olona mbola ao anatin'ny fazy fanomanana efa fantatra dao le aria no atao zany vaksiny zany reto avy ny toerana ho anaovana azy efa apetraka meloa manina meloa zao aby ny zavatra tsara fantatry ny olona mikasika an'io vaksiny io retireto ny safidiny reto no ampiasaitsika ity mety zao ny zavatra reto ny sikajy taona ny olona sinana azy ny olona mandeha lavitra aingana kokoa fitsika le zatra manamaivamaivan-javatra le miseho entsana ny asy EVO ihany na sitrana asy mety amiko sy ny fianakaviako sy EVO nefa tsisy milahatra edy ndra Edmond ndray ny fanotofana eraky ny tanàna tsy mamenatra ve nareo sy EVO zay nandaniana teto-bola farak'izay ngeza efa nomeko teto ny tatitra mikasika ny CVO amina miliara maro tamin'ny volana ampiasainy ny CCO dia nisy volana tokana tamin'ny CVO ny indray Edmond volany manokana anazy le volan'le olona manokana indray no masitrana an'le vahoaka malagasy fa le vola panjakana sy le fanampiana menan'le fanjakana narina amin'ny varavarakely tsy menatra ve nareo zay nge le tenenina hoe ianareo le fahaiza miasa mihitsy ny tsy tonga any aminareo any androantsika zany miresaka n'izany zavatra rehetrarehetra zany miresaka ny lafiny ara-toekarena malitsika ny resaka amin'le resaka vola alefa isaky ny sehatra zay tena nahagaga atsika mihitsy zany zavatra zany satria Zokobe Ndrenjato nanao fanamariana tamin'ny resaka fanefana trosa zay mahatratra 70 milliards d'ariary izy ny trosa efa itsika fa tena rehefa ataonao tokoa ny kajy ny fandoava trosa ndraiky ny tena mandany ny volantsika noho n'ilay hoe alefa any anatin'ilay sehampamokarana le vola ary zay le mahatonga ana amin'ny teny en'le hoe manana olana atsika eo amin'le resaka sehatra mamokatra na ny fotodrafitrasy zany na aty amin'ny famboleny zany na any amin'ny fiompiany zany satria maninona ray aloha efa nanenanareo volan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiany io nagaga isan'ny zavatra anankiray tena nalasa saina mihitsy ny tao anatin'ny teti-bolam-panjakana izay nahavalalana anay nahita azy satria rehefa namaky zay taty amin'ny fanoerana dia hita sy tsapa iny fianana ngeza dia ngeza iny hoe fa maninona moa zany no nahena ny teti-bola nakany amin'ny ministera ny fambolena zay sehatra ny famokarana raha jerena ny teti-bola tao amin'ny LFI 7.4 ary ny LFI 1.4 dia nanenanareo 1.7 miliara ariary ny teti-bola ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana dia gaga zany tsika hoe fa ahoana moa ny any amin'le sehatra zay mamokatra ndray no kendainy le fitondram-panjakana ny vola tokony anosehana n'le sehatra nefa zay no miteraka n'ilay ataontsika hoe arena n'le olona tsiraray ianao ke zany raha tsy misy zavatra miteraka arena ho an'ny isam-batan'olona eto dia tsy mandeha le lafin'ny fiarikarena ina le sehatra miteraka an'izay isan'izany ny fambolena isan'izany ny fiompiana reo le sehatra asa mamokatra ireo akoatra ny fotodrafitrasa nefa zay ny fihetsika reo tao anatin'le raha jerentsika ilay famatsim-bola avy any ivelany a dia iny teneniko anareo iny hoe maro be le tetikasa
vatsiny banky iraisam-pirenena, banky afrikana momba fampandrosoana, ny AFD, ny KFW, ny FAD, be da be ireo sehatra samihafa, ireo mpiara-mobina antoko amintsika vonina anampy amina tetika asa eto Madagasikara. Fa ny olanareo fitondram-panjakana tsy capable amidekese n'ilay famatsim-bolonareo. Noninona zay le teneniko, tsy havananareo aloha amin'ny resaka fampirarahana, iny efa lafiny anankiray, fa ny plan d'action nareo koa andrasan'ny olona. Misy antony be da be ao mety tsy feninareo koa ny fepetra, dia tsy dekesen'ny olona amin'ny vola, dia miantony eto tsika. Dia nefa ny teti-bola n'ilay famatsim-bola hoentina ho an'ny ministère fambolena misoratra anatin'ny teti-bola mpanjakana mahatratra hatrany amin'ny 458 milliards d'ariary. Izay tenentsika zay, firy amin'izay ny tafavoaka. Ho an'ny teti-bola ny telo volana voalohany, ho an'ny tamin'ny 2024 firy ny tafavoaka. Zay nge le problème antsika androany. Le taux an'le décaissement anareo mihitsy ny ambany be 30% ho 2020 ambany, tena latsaka ambany dia ambany dia ambany dia ambany. Dia eritrereto zay par rapport am'le 458 milliards d'ariary fa tena kely. Dia zay mahatonga antsika zany androany mametraka hoe raha ohatra ka mitohy amin'izao fomba fiasa zao, amin'izao nareo tsy mahafantatra fa tsy ny toeranareo zao fotsiny, ny zavatra mahaliana nareo dia hoe zahay aloha ny eto androany dia aloha zay asa, ka na mahay miasa nareo na tsy mahay miasa dia nareo ny eo, dia avelinareo hiasa, dia makaizy ty firenena ty. Zay mahatonga anay tsy maintsy hoe mametsiny amin'izay zay, tonga fotoana amin'ny fanomezantsiny. Hita loatra le fitavozavozana, dia tenenina amin'izay nareo androany hoe reto avy ny fitavozavozanareo, reto ny tsy fahombiazanareo. Ary zay moa ny resahana an'le vahoaka hatramin'izay hoe nareo aza maika amin'ny ongana an'le fanjakany. Fa ny zavatra apetrakintsika dia hoe andao aloha avoakantsika ny aratsiny le fitondram-panjakana. Andao aloha atao fantatrareo, tsy atao tompotrano ononareo, fa tsy mahavita nareo reo mpitondry reo, tsy hain'ireo ny mitondra anareo, tsy hain'ireo ny mitatana anareo. Io izy io androany milaza miara-mahititsika. Tonga le valanaretina tsy miomana amin'izany izy satria maninona? Amin'ny voafehany io izy. Tsy miditra amin'izany deuxième vague zany tsika. Tsika zao tafiditra lalina anatin'le deuxième vague. Sepitra izy. Tsy tantsony zay atao. Sahira-kevitra. Miantso vonjeo amin'izay. Zay le zavatra nazavaina antsika vahoaka hatramin'izay hoe aza maika e. Io manko ny zavatra anankiray misy eto amin'ny firenena zany dia ohatr'izao rehefa misy ny fifidianana. Mandeha le fifidianana, lany le mpitondra dia ianao mety tsy mifidy an'le mpitondra lany. Ka rehefa tsy mifidy an'le mpitondra lany ianao dia aminao tsy mety aminao mihitsy io mpitondra lany io zany. Na tsara io na ratsy dia tsy mety aminao. Fa hoy izy ianao hoe tokony miala eo io mpitondra lany io satria za tsy mifidy an'io. Zay sokajin'olona anankiray zay. Fa misy sokajin'olona koa mifidy izy tsy lany azy dia mijery izy. Hoe okey ary reo zany no mitondra, dia mijery tsika ohatr'izay hoana fitondrany an'le firenena. Dia iny sokajy iny zany no afaka mandinika sy mamakafaka hoe mety na tsy mety zany fomba hitondrany le mpitondra an'le firenena zany. Fa le sokajy anankiray voalohany io zany efa le mpitondra mihitsy tsy mety aminy na mavoa io na tsy mavoa dia tsy mety aminy foana io. Fa le sokajy anankiray faharoa zany no mijery hoe okey ary fa lany nareo, dia ndao ary jerena ny fahaizanareo aho eto le firenena. Mangingina kely nareo ambadika azafady. Dia zay zavatra zay no mahatonga n'ilay fomba fijery zany rehefa mandeha dia hoe ireto mpitondry reto tonga teo amin'ny fitondrana fa reto avy ny tsy fahombiazana. Dia mijery mitondra kiana
mitondra tsikera iny lay sokajitsika ao anatin'le hoe fanoerana malala fomba na opposition intelligente malala ny tokony ataony zany le mpanohitra amin'izay fotoan'izay fa tsy botolo iny le mpanohitra tsy botolo iny hoe izy manohitra fa amin'ny alalan'ny hevitra amin'ny alalana famakafakana amin'ny alalana jerikihana ny zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra no hitondrany an'le fanoerana fa tsy hoe ako satria raha isozana tasy ny lany dia tsy mety amiko ka na mety ny ataony na tsy mety ny ataony dia tsy mety amiko foana izy tsy zay fa ny zava-misy nefa rehefa avy eo dia ity na lay sokajy voalohany na lay sokajy faharoa rehefa voampirofo lay sokajy faharoa fa tsy mahombonareo dia mitambatra ireo sokajy anankiroa reo dikan'izay a mitombo zany ny isan'ny olona mahatsapa ny tsy fahombiazana ataon'le mpitondra eo amin'ny fitondrana fa arakaraky ny fahaizan'ilay sokajy faharoa mandresy lahatra no anarahan'ilay sokajy voalohany hoe tsy hoe ny alako bika tsy tiako tare no tsy hitiavana ny reto mpitondry reto fa ireto antony reto ny tsy fahombiazana amin'ny fitantanany dia zay no tsikerahantsika azy ary zay no ilazantsika azy hoe tsy mamango reo rehefa zay zavatra zay no mifameno ka tsapan'le sokajy voalohany ny tianyty sokajy faharoa ty ambara dia zay tsika ny atao hoe manao politika correct zany hoe fanaovana politika miainga avy amin'ny tena fijerena tsy mitanila fa fanaovana politika miainga avy amin'ny tsikera maro-potitra misy pirofo ary tsy miteniteny foana ary tsy mankahala be fahatany satria zavatra misy eto amin'ny firenena dia zay foana hoe rehefa manao politika tsika dia ny fanatisme no mibaiko hoe ka ianina ny anany tiako dia iny ihany no fantatra na mety ataon'iny na tsy mety ataon'iny dia ohatr'izay koa ny aty amin'le mpanohana n'le fanjakana sy le pomba n'le fanjakana mila mahana maso mijery mazava mahita hoe mety ve ny ataon'le olona ny toanako tonga eo amin'ny fitondrana sa tsy mety fa tsy hoe ka satria io no fidiko teo ka na tsara io dia io ny ana ratsy io dia io ihany mahay mitondra io dia oke tsy mahay mitondra io oke fa ratsy zay tsy hivoatritsika tsy le firenena ny jerenareo fa tsangan'olona amin'izay fotoan'izay ka aza mitenitsika hoe zay tsy manohana tsangan'olona nefa fijerinao a morona makany amin'ny resaka fanatisma fa raha ohatra ianao ka tena tsy manohana tsangan'olona dia tsy fanatika ianao fa mitondra tsikera ianao rehefa misy tsy mety ny zavatra ataony ny namanao zay mitondra manazava ny saina ianao manoro azy afaka ny adidinao anjara ny mieritreritra fa zava-misy amin'izao fotoan'izao miala tsiny anaovana azafady monsieur le président sy ny olona rehetra zay mitovy eritreritra aminao ary matsapa fa mbola mety ny ataonareo fa tsy izy tsony mba hajereo a isaky ny faritany hoe aizy nareo no mbola manana olona ka manaiky fa mahay mitondra nareo androany jereo isaky ny faritany raha nisy zavatra nyrehariahanareo teto amin'ity firenena ity dia hoe tany amin'ny faritany nareo nahazo vato be fa esory Antananarivo moa zany io fa tsy voafehinareo miala tsiny fa ny fehezanareo na Antananarivo dia resaka kalaky BRDM tanky sisisy zay fiara mifony vy zay ny fehezanareo na Antananarivo zany tsy voafehinareo tsony ary aza manandrana mihitsy mandrefa ny Antananarivo hoe Antananarivo mbola tia postinay non fa nany any amin'ny faritany azy mba miresahany amin'ny faritany Toliara dia jereo hoe atraiza ny kôtinareo androany makanesany Mahajanga dia atraiza ny kôtinareo androany makanesany Tomasina atraiza ny kôtinareo androany hita taratra isaky ny faritany fa mihamalemy zany fitondram-panjakana Andry Rajoelina zany na ny olona manohana anareo androany manomboka tonga saina amin'izay hoe tsy mamango marina la olo kely ty zay fahatonga vatsainany olona zay no atosikay aty amin'ny fanoherana ao anatin'ilay hoe fanoherana tsy bontolo
tsotra kely mivaly ny fanontaniana raha ohatra ka apetraka hoe fa maninonareo mbola eo fitondrana androany raha ihany ny valy ny tompo tsisy akoatran'ity ray ity raha manana akoatran'ity nareo dia tenena satria mbola misy ny fitondram-panjakana izay arovan'ny maramila amin'izao fotoana izao fa raha tsy misy an'ireo maramila ireo nareo raha tsisy an'ireo force ireo efa tsy teo amin'ny fitondrana intsony nareo fa zay sisany maheo amin'ny fitondrana nareo androany misy an'io maramila io hoe ny miaramila dia terenareo miary ny ara-dalàna miary ny fitondram-panjakana voafidim-bahoaka so zay sisany ampiasainareo zay rery fa raha rapitso raha afaka pitso misy miaramila tsy valana aminareo bay Brazil ny antony dia tsotra mihena ny kôtan'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao no ninona no zay zavatra azavaiko zay rehefa raisitra amin'ny Tsipria ny fandraisana fanapahan-kevitra sy ny zavatra rehetrarehetra izay ataontsika hoe ilaina ao anatin'ny atao hoe mpitantana dia misy zavatra be da be tsy voafehanareo ao anatin'izany hoe asa-panjakana zany zany raha-panjakana zany jereo fotsiny nge maka ohatra tsika tamin'ny resaka vatsim-pianarana vatsim-pianarana mpianatra raha raisitsika ny ohatra tsisy vatsim-pianarana ka hoe manapitapoka eo mifatongavany fa efa fantatra mialoha io zany hoe anao inscription ianao misokatra ny tao-pianarana dia efa fantatra hoe reto ny mpianatra mahazo vatsim-pianarana efa fantatra hoe tia teti-bola nomena ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony ao anatin'io misy ny vatsim-pianarana dia mila raha latsaka mila aina afoy mbola tsy voavanareo hatramin'ny farany akory izy hatramin'izao ny fanomezana an'izany vatsim-pianarana zany zay zavatra zany nefa zavatra isataona tsy hoe zany foronina hoe ka iny vatsim-pianarana ny mpianatra ohatry ny Covid-19 tonga tampoka tsy hita hoe variant avy any Mongolie le vatsim-pianarana ka tsy fantatra mihitsy tsy hita fifehezany vatsim-pianarana mpianatra io satria zavatra tonga tampoka io hoe mamely tampoka anay fitondram-panjakana zany vatsim-pianarana zany efa fantatra ao fa tsy maintsy hianatra le mpianatra ny université dia misy olona mena vatsim-pianarana ao enao mandrafitra ny teti-bolam-panjakana efa misoratra any zany dia ozy izy ny filohan'ny teny mera-pirenena fa ngamo izy tsy efa nomena anareo ny vola tamin'izany itsy ny filohan'ny teny mera-pirenena nareo fa maninona ary ny mbola mampijaly zana-bahoaka nareo amina resaka vatsim-pianarana ny zanakareo nefa amin'io mianatra any an-dafy any tsy tapaka na ariary ary ny saram-pianarany zanakareo anankiray mahavoky mpianatra tsy fantatra hoe firy aty Madagasikara fa maninona ny tsy vitanareo zay le tenentsika hoe le mitondra mihitsy ny tsy hainareo dia mila misy mpianatra maty amin'izany mila misy mpianatra maratra amin'izany misy mpianatra samborina amin'izany zay le teneniko anareo hoe raha tsy misy an'le maramila sisinareo dia tsisy tsony mafanjakana anareo satria manino rehefa kentanareo alefa maramila mandeha manakendany le mpianatra mandeha manao an'izao io maramila io sisy no mitondra nyty Madagasikara ty mitazona an'izany atao hoe andry nirina rajoelona eo amin'ny mahafilohan'ny repoblika azy zay sisy fa tsy mifahaiza miasa fa raha hoe nahana fahaiza miasa nareo tsy mila mampiasa maramila zany satria mivady daholo ny zavatra rehetrarehetra mipetraka daholo ny zavatra rehetrarehetra ity ny andraikitra tokony makatsy ity ny zavatra tokony makary dia amin'izay fotoan'izay tsy nisy olana mihitsy
ny fandehany raha eto amin'ny firenena fa n'olona tsy fahaiza miasa tsy zavatra voafehy na vatsy mpianarana ary tsy voafehinareo vatsy mpianarana mpianatra tsy voafehiny ty fitondram-panjakana ty karaha masefoko tany tsy voafehiny ty fitondram-panjakana ty mba ataontsika ny tany raha misy folopoko tany eo akaikinareo zay mihaino ana am'izao io misy président fokotany akaikinareo dia anontany izy hoe tamin'ny vinany karaha manao tsy voaray monsieur le président fokotany hoe hiteneny aminao fa raha latsaky ny 3 volana tsy manao an'ity émission ty intsony raha misy président fokotany eo akaikinao zao tsika miteny zao mivantana zao dia anontany izy 4 volana ny karaha manao tsy voaray hoe tsy vita an'ity nefa ndresaka hoe anao digitalisation hoe carnet pokotany makatsy makary karaha président fokotany tsy vitanareo mandoa anazy hoana moa ny ilazana hoe mahay mitondra nareo dia tonga zay mametsiny andro fahamezatsiny mihitsy zao ary mbola mafimafy no zany ary ny tsiny entineto mbola vao manomboka tsika io fa ho tsiponiko tsirairay mihitsy ny bilanareo amin'ny OLF io tsiponiko tsirairay miteny azay monsieur le ministre dia manazavady rehevanay fa ho tsiponinay tsirairay ny tsy fetezana ao anaty teti-bolam-panjakana io sy ny réalisation nareo am'izao tsika miteny zao zinga tsy vita noeraoera fotsiny ataony miakatra 4 isanjato ampiakarinao amin'inny miresetinao ary miena 1 milliard de dollars ampitahina am 2018 hiakatra 4,5% ho aizy ianao tsika angaza fa mitapitaka eto aza ampiasonareo le vahoaka 500 millions de dollars isa taona zay ny barakay ao anatin'ny recette tsika amin'ny exportation dia ahoana ny tratraranareo 4,5%. Inona ny zavatra nosoratanareo ao? Sa soratana amin'izay tianareo fotsiny dia 4,5 io. Ianaro any président Marc Ravalomanana, monsieur le président, dikany hoe capacité d'absorption raha ohatra ka manahirana anareo ny mieritreritra anazy. Afaka manazava an'izany izy. Ary za eto dia miteny. Fianareo a be avinavina. Rehefa tenenina foana io nge hita amin'ny toetra andavanandro e. Rehefa tsy mirarany maha-olonareo dia ohatr'izao ny zavatra misy. Nareo manao an'Andriamanitra tsy misy. Nareo milaza mivavaka fa nareo tsy mianatra sekoly alady. Zay ny problème nareo. Ny zaza mianatra mivavaka dia metomboka any amin'ny sekoly alady tompoko monsieur le président mialatsiny a. Avy any nitaizaina anazy aloha. Tonga izy dia mianatra sekoly alady. Ka nareo mivavaka tonga dia ary. E tonga dia mandray fanasany tompo fa tsy mianatra sekoly alady. Normal nareo raha misy zavatra tsy voafehinareo. Tamin'ny fotoan'androny a isan'ny tenina tsy ravina ny ataontsika hoe tsy nakafy ny président Marc Ravalomanana ny fitenenana hoe fahamasinana sy fahamarinana. Fa mifanindran-dalana ireo anatin'ny fitondrana ny firenena. Ilaina ny anananareo an'izay hoe mijery ny maha-olombelona zay. Président Era Jonary Mampianina tadidiko tsara maty ny anabavy président Marc Ravalomanana. Président Marc Ravalomanana tamin'izay le nalefa nakany a Diego. Tadidiko kely ny tantara monsieur le président. Fa nandefasany ny président Era Jonary Mampianina eliko ny président Marc Ravalomanana nandevina taty Antananarivo tadidio zay tantara zay. Ny président Era Jonary Mampianina mihitsy no nandray le fanapa-kevitra ino monsieur le président ny fiaramanidina maka anao mitondra anao mandeha mandevina taty Antananarivo. Maty ny anabavy ny président Marc Ravalomanana tamin'izany. Tadidio zany tantara zany. Fa nisy teto amin'ny firenena zany. Zay le tenenina hoe maha-olona. Za moa fa nitenenao hoe maty ny mamany président Era Jonary Mampianina. Fa mba inona nataony ty fitondram-panjakana any Rajoelina ty. Président teo aloha iny. Zany any ny président Era Jonary Mampianina anabaviny anabaviny président Marc Ravalomanana ny maty.
tam'izay mialatsiny sandritsy hoe mamofo tamandry fa ny tantara tsy fanadina etiko itenenina aminareo hoe mba manahoana ny resaka mahaolona aminareo mitondra zao tsy vitany botsibotsina fotsiny hoe zahay aloha ny eto dia zahay mitondra zahay manana fahefana ampiasainay fitsarana ampiasainay hatramin'ny firy taona ny afahanareo mampiasa an'io ampiasao izy zao mbola azonareo ampiasaina fa rehefa tonga fotoana tsy ampiasanareo an'io sahirana ny anareo dia miteny anareo sahirana ny anareo olombelona ny areo nofo amandra mitepo ohatra ny olona rehetrarehetra ary maheno marary ohatra ny olona rehetrarehetra koa sao dia mieritreritrareo fa hoe zay tiana inaovana an'ireo fa tsy maheno marary mihitsy reo rehefa sainay managadra reo dia managadra sainay misambotra reo dia misambotra fa tadidio ny tantara monsieur le président fa ianao nandalo an'izany tadidio ny tantara zay foana ny anyteniko ka eto mbola mamerina fa andro ny fanomezantsiny zao ary tsika efa nyteny hoe andao anao trève nareo tsy nanaiky dia zahay anometsiny iresaka foana zahay dia mazakanareo nitsikera zay hoentinay ty amin'ny fanoerana dia raha ohatra ozy nareo mandaingy nareo borifoy fa lainga ny zavatra teneninay zay tsy miteny tsy misy porofo tompo ampitsindray fotoana antsika manaraka satria efa eto ny honorable Mamra Benirina mamarana ny fandarana amin'ny ty maraina ity izy no mamarana azy za kosa manome fotoana antsika raha pitso dia makasitraka antsika rehetra manaraka tsy tapaka an'izany fandarana miara-manonjy zany ary isorana ny ataontsika hoe tamberina zany avy any aminareo satria be tabe ny afatra voaray sy ny sisa dia makasitraka hatrany fa dia miezaka tsika moa zany ao anatin'ny atao hoe fanajana ny demokrasia sy ny ataontsika hoe fahalalahny faneho-kevitra mitondra zay azo azavaina anatin'ny fandarana totonika rabanao honorable elaela koa ianao tsy teo manahoana aloha fahasalamana fa zay zava-dehibe isaka mifankahita ohatran' zao tsika rehetra ny amin'ny misy atsika tsirairay avy ihany manaraka zao fandarana zao elaela misy tsy niona salama tsara aloha hatreto salama tsara mizaka mitandrina tsara zay no anentanana ny mpiaramonina rehetra hoe ny fitandremana tena zava-dehibe fitandremana tena zava-dehibe ary le fisehon'le aretina amin'izao fotoana raha atsika mahalala tsy za rery mahafantatra an'izany tena efa any amin'ny ataoko hoe ny ora vitsivitsy farany sisa vao tena fantatra le izy indraindray fa namatanjaka toy ny inona aza ny olona rehefa tratran'izay ora vitsivitsy farany isehony le fisehony amin'ny endrika le ataontsika hoe forme grave zay dia efa tena amin'le mampitahotra mihitsy salama tsara ary manantena fa ny akamaroantsika rehetra dia salama tsara ihany koa mirary soan'ireo mikarakara vatana ireo azony tsy fahasalamana na inona antony ary mankahery ireo niaram-boina ireo manana ny nodimandry amin'izao valanaretina zay miseho eto amin'ny ivon'ny firenena izao tavahoany eto tokoa tsika androany raha ny tena marina efa betsaka ny voalaza teo betsaka ny voalaza nandritra zay andro maromaro zay fa ifampizara moa ny tena tanjona rehefa miresaka salam'izao hoe inona ny zava-misy any amin'ny misy atsika tsirairay avy any ahoana ny fitrangan'ny raharam-pirenena resaka covid-19 no tena malaza zao ahoana ny fiainan'ny malagasy an'le izy any ny zavatra hita maso voalohany aloha dia zao ny fepetra izay noraisy ny fanjakana tamin'ny endrika ofisialy dia voalohany indrindra saika tsy mifanaraka amin'ny zava-misy izay iainana sy misy eran'ny Madagasikara sy isaka mifaritra tsirairay avy mba tsy tenenako hoe lasa ambolona tabatra fotsiny no nandraisana ny fanapahan-kevitra angamba fa tsy mifanaraka amin'ilay tena zava-misy iainana any amin'ny tobo-pahasalamana any zava-misy iainana any amin'ny fokotany tsirairay avy any zava-misy iainana iny an-dalambe any na fampiarana n'ireo ataontsika hoe fiatsika tokony arahana ireo fitsipika sy geste barrière hoy isika zay tokony tsy maintsy ajaina mba hahafahantsika miaro tena amin'ity aretiny ity aza dia tsy araka ny tokony ho izy ary mampalahelo dia zao ny fitondram-panjakana na ny vondron'olona sasatsasany dia ny fanometsiny no manometsiny ny olona ny amin'ny tsy fahafahana manaraka n'ireny fepetra ireny no tonga aloha kanefa fantatsika fa ny zava-misy
dia nany mesure d'accompagnement fepetra tokony ifanaraka amin'ireny fitsipika sy fepetra tokony arahana ireny aza dia tsy voadinika meloha hanika lasa ny vahoaka samy vahoaka no mifammetsiny mivahoaka samy vahoaka no mifangarika ary tsy gaga sika raha ohatra ka tsy midina mihitsy ny tany fiparitahan'ity valanaretina ity kanefa ny tokony ho tonga ho atsainy mpitondra fanjakana dia izao voalohany na zany tsy sahaza ny fepetra ny raisina faharoa na tsy toteny eo anivon'ny fiarahamonina sy ny vahoaka hitina intsony ny mpitondra ary ireo zavatra ireo dia samy tena zava-doza mitatao eo anivon'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny voalohany satria tsy mahalala ny tena zava-misy any fotony zany ny mpamoaka ny fepetra rehefa mandray ny fanapahan-kevitra fa mbola tonga amin'le inona moa zany miaina mitampotampoka sy ny ifampibitsibitsihana amin'izy samizy ihany fotsiny ihany tsy misy mifandiniana tsy misy ny famakafakana hoe inona ny zava-misy amin'ny faritra eto andrenivohitra fotsiny ohatra eto andrenivohitra misy ny faritra iva misy ny faritra tsy iva mivoaka ny renivohitra misy mifaritra ataontsika hoe tena ambanivohitra misy mifaritra misy tsena izay tarazo sy fototry ny toe-karena any amin'ny toerana misy azy tsirairay avy any lasa atao safy be mantsiny anefa ny fepetra raisina amin'ilay izy mba tiana iseho fotsiny angamba hoe nizay fa nandray fepetra mba tsy hitenenako hoe noho ny fahatsapahana n'ilay fanerena va ty amin'ny feo sasany zay milaza hoe efa tokony andray fepetra ngetsika efa tokony tsy hanao tsinitsinina an'io zava-misy io ngetsika zay somary tara ny fandraisana an'le fepetra dia lasa zary tsy mifanaraka amin'ny zava-misy iainana eny anivon'ny fiarahamonina hanika samy manao zay tiany atao samy manao zay tiany atao ary lay fepetra ny raisina mihitsy moa dia saika manome malalaka mihitsy azay fanaovana zay mapetany tsirairay avy zay samy manavotry ny ainy rehefa adika amin'ny fehezanteny tsotra ilay fepetra amin'ny ankapobeny izay navoaka ny fitondram-panjakana samy manavotry ny ainy na eo amin'ny sehatry ny tsy miankina amin'ny fanjakana zany na eo amin'ny sehatry ny fiasana teny zany fiariana manokana na eo amin'ny sehatry ny raha-panjakana ny ambanivohitra sy ny sisa samy manavotry ny ainy fotsiny dia samy mandray fepetra zay sahaza azy fa ilay fepetra izay apetraka ny fitondram-panjakana fohy be dia tena tsy mahafe ary tsy mahavany olana ary faharoa ilay nyteneniko teo zay mbola zava-doza ihany koa izay basy hitifikavany ity dia alao arangaranga raha mahita fa midika izany fa tsy toteny itsony ny fitondram-panjakana eo amin'ny vahoaka entina zava-doza izany satria ninninona zany fepetra avoaka eo ninninona didi-panjakana ninninona didi-pitondrana avoaka eo dia miverina amin'ilay hoe samy manao zay saim-patany ny vahoaka ary izy io efa niresaka an'io ihany tsika volana vitsivitsy lasa zay fa tsy tamin'izany mbola tsy tena tafiditra ilay andihan'ny faharoa amin'ity arety mifindra ity fa mbola fiainana andavanandro fotsiny nahatsapantsika hoe ore olona filan-kevitra minisitra nge mamoaka didi-panjakana maro ministera isan-karazany nge mamoaka didi-pitondrana fiadidinan'ny commune sy ny tanàna etsiroa nge mamoaka didi-pitondrana isan-karazany fa ny eo ihany ny eo fa tena tsisy manaja le izy ary ao anatin'ny andro na andro ray na roa voalohany ivoahany izy ireny dia misy lay fampiarana ataon'ny mpitandro ny filaminana zay moa no anjara asa fizarana ndraikitra ny fampiarana fa asa na leo zareo na efa hoe folavy izy ity na efa ifanarahana any dia alefa samy mandeha samy mitady ny eny anivon'ny fiarahamonina ary zay no mitranga amin'izao aretina izao ka aleo tsy ny vahoaka no omenatsiny tsy ny vahoaka fotsiny no fototra io fa ny vahoaka manana zay manahirana azy koa fa ny fepetra raisina no tokony ampifanarahana amin'izay fasahirana ny vahoaka izay fa tsy hoe androany ianao miteny androany ariva ianao no miteny
dia rapitso dia mikatona ny lalana ivezivezena rehetrarehetra androany ianao no miteny dia hoe rapitso dia tsy voasakana ny fiariana amin'ny endrika sasantsasany tadidio fa ny vahoaka malagasy agny noho ny zava-misy noho ny tsy fandehan'ny fitantanana araka ny tokony ho izy noho ny tsy fahatomombanany ezaka fampandrosoana izay tokony ampiakatra ny tany toekarena eto Madagasikara dia no hoanina androany tadiavina rapitso e ka izay no tokony iaingana rehefa mametraka ny fepetra hoentintsika miady amin'ity aretina ity indrindra ary zany dia mamerina n'ilay resaka nylazay ny namana rehetra na rehefa tenenana teo ny amin'ny hoe tsy fahaizana ny tsinjo lavitra tamin'ny fotoanandro voaresaka ny député fidèle teo ny momba ny lalàna fifidianana ny loi de finance initiale ho amin'ity taona 2020 ity izay nandalo teo anivon'ny anteny miram-pirenena za mbola mamerina ary za mbola manamafy fa zany nahatonga ny vondrona parlementaire nisy anay tsy nanaiky ny ankato iny volavolan-dalàna mifelona lampifidianana iny voapirofo sady izy zao voapirofo sady indray izy ary tsy voazao voapirofo fa teo aloha teo efa nisy pirofo vitsivitsy efa nentinay lazana hoe nitombona nge ny fandavanay tsy iray tsikombakomba amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny fandaninana iny volavolana lalàna amin'ny feny teto-bolam-panjakana iny lalàna lasitra iny satria arak'ilay voalaza teo tsy mifanaraka amin'ny zava-misy iainany firenena mihitsy le izy raha tao anaty krisitsika tamin'izany marina hoe tsara foana ny miomana maka amin'ny metimety kokoa hatrany maka amin'ny tsaratsara kokoa hatrany kanefa rehefa mitantana dia ilaina ihany koa ny mijery ny ratsy indrindra ary mbola tsy tafavoaka tao anatin'ny krisitsika noho ny volavolaina iny lalàna lasitra mifeny teto-bolam-panjakana ao amin'ny taona 2020 iny tokony efa hitsinjo eran'izao tontolo zao efa niomakomanao mety mbola iverimberina io mety tsy afaka eo anatin'ny 2 taona herintaona zany aloha mbola tsisy dikany mihitsy fa isika dia mbola lay lalàna lasitra klasika eo ny fomba fiteny no nentina teo anatrehan'ny anteny miram-pirenena ka nanaovana an'izao hevitra rehetrarehetra zao mba hankatoavana azy so ampiarina inona nefa ny tao anatin'ilay izy raha tsy resaka fa-tsy ny resaka valana retina isika zany hoe ny tokony fiomanana eo amin'ny teti-bola hoentina miatrehana izany raha hijeryntsika hoe inona ny androm-panjakana na ministera voakasika zany ny voalohany amin'izany dia ny tokony ho ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny zavatra hitantsika tao anefa zara raha misy teo amin'ny 3 isan-jato teo fiakaran'ny teti-bola faobe amin'ny ankapobeny na akasika ministera ny fahasalamam-bahoaka ary ny akoatr'izay dia resaka amboniny latabatra mampandry adrisa fotsiny hoe ampitomboana nisan'ny mpiasa eo anivon'ny fahasalamana sy ny sisa zay le teneniko mampandry adrisa fa inona ny zava-misy amin'izao fotoana izao izay niala tsy voasolo izay misotro ronono tsy voasolo ary hatramin'izao tsika miresaka izao lasako vavany fotsiny ny poste budgétaire nampanantenaina tany anatin'ireny volavolana teti-bolam-panjakana ireny ny antony dia satria nanomezana endrika fampanantenana fotsiny toy ny efa fanao tatoato ihany tato anatin'izay 2 taona faran'izay ihany ny fanaovana n'ireny teti-bolam-panjakana ireny hanika tsy voatsinjo lay loza efa nanambana raha miresaka andro ratsysika rehefa ilazany ireny fiaviany ireny dia misy ny hoe loza manambana loza mitatao loza miatra amin'izao fotoana izao loza efa niatra tamintsika tamin'ny taona lasa rehefa nahina mbola iverina miverina miatra indray izy zao tamin'ny fotoana nanaovana ny volavolan-dalàna lasitra mifeny teti-bolam-panjakana io mbola nanambana tao ary nitataotao mihitsy tany amin'ny faritra sasany io zavatra io tsy nisy ny considérena nefa reny zavatra ireny mitranga le izy zao sahirantsika aty anatin'ny ady ve sika nanana fotoana volana vitsivitsy tsika teo afaka nananganana sy nanafarana fitaovana isan-karazany iomanana amin'izany zavatra zany efa aty anatin'ny ady sika vao mikiropaka hoe
ovaina ny kianja filalaovana sala am'izao ana oentina miatrika an'io valana retin'io ovaina ny sekoly sala am'izao oentina andraisana mararitra sisy ary ny tena loza dia izao lasa vezivezany marary satria ilay fanasokajiana ny karazana retina ny ataoko hoe ny maha aona zany lazako azy ny degré an'le aretina ny fanasokajiana iny dia efa manana endrika fanositosihana ny marary ilay lazaina hoe ny marary manana symptôme fotsiny makany amin'ny tobim-pahasalamana salama zao ny somary efa mikohaka sy ny sisa makary ny manana forme grave makary ny tokony ho izy raha nahay nanararoatra le fotoana nalalaka nandritra ny volana maromaro teo tsika dia efa nahatsanga tobim-pahasalamana tsy manao afa-tsy resaka covid io ary ao anatin'iny toby anankiray iny no mizara sampandrara arakarak'izay karazan'ilay aretina sy herin'ilay aretina izay fa zao tsika ty anatiny lasa manangana tranolay ary manangana farafara vitsy misy nininina ry sisy ny installation conduite na oxygène zany ange samy mahalalitsika mila fotoana maharitra ny fametrahana zany fa tsy nitavoangy iny ndio batabataina entina mitety fandriana etsiro ary io tsy fisiny fatatsika tsara fa io tsy fisin'ny fiomanana io no nahatonga an'izany zavatra rehetrarehetra izany ka eto dia te hizara zava-nisy ny ainako sy tamin'ny masoko tany amina tobi-pitsaboana sasatsasany milaza ny mpitsabo anankiray ianao efa mila mandeha manao scanne lasa mitady aiza misy manao scanner tonga ny amina toerana misy manao an'le scanner milahatra eo mandeha le machine sy ny sisa olona telo mivita le olona fahatelo nitsoka ao anaty machine inona zavatra nitranga tapaka ny jirama tapaka ny herinaratra ao amin'le tobim-pahasalamana lazaina fa natokana iadina amin'io arety mandoza io rehefa tapaka le jirama ny velomina daholo ny groupe rehetrarehetra azo velomina tao anatin'ny hôpitaly na monjena zay azo vonjena aloha fa le scanera le machine manao ny scanne tsy zakan'le groupe teo no eo dia niantso ny tompony andraikitry ny jirama le olona anankiray raha mbola taraiky tao anatiny tao navoaka moramora tamin'ny tanana tao fotsiny teo no eo dia niantso ny jirama laza tamin'ny jirama ny zava-nisy fa miteny anareo fa ny ampitsoniny vaovovany olana any amin'ilay toerana tobi-pitsaboana atao hoe everina ho manana ny ampy amin'ny fitsaboana ny ty aretiny ty nefa zany fa ny ampitso vovany olana ary ny donné rehetrarehetra tao nandritra ny andro vitsivitsy farany nanjavona daholo iza nomena tsiny amin'izany mialatsiny fa izay dia milaza fa mbola nisan'ilay vokatra ny fitavozavozana eo amin'ny fitsinjovana no avy zany raha tobim-pahasalamana lehibe ohatran'ireny efa tokony vonona ny groupe sahaza azy rehefa tsy hanao ny asany araky ny tokony ho izy ny jirama tsy tokony hitranga akory zany fahatapahana zany amin'ireny tobim-pahasalamana ireny ohatran'ireny any amin'ireny lapam-panjakana isan-karazany ireny ohatran'ireny amin'ireny tranon'ireny mpitondra ao anivon'ny fahefanam-pana tanteraka ireny jereo firy amin'ireny moa ny tratrany délestage amin'ireny quartier ireny samy mahalalitsika fa ny namatsika sy ny fianakaviantsika izay miara-monina amin'ireny karazan'olona ireny dia ataontsika hoe manambitana satria tsy mba hiaran'izany délestage zany tsy mba miainan'izany fahatapahan-jiro zany maninona raha atao sala amin'izany koa fitantanana ny herinaratra izay mitondra makany amin'ireny tobi-pitsaboana rehetra ireny zany anisan'ny nyainana zany zavatra hafa anankiroa hafa koa izay nyenana tena fiarahamonina tena tamin'ity herinandro ity tonga any amina hôpitaly anankiray izay lazaina fa natao hitsaboana n'io aretina covid io ny marary anankiray dia nalefa any amin'ny 520 kilometatra fa hoe any misy mandray hôpitaly kio io tobi-pitsaboana io rehefa tonga tany dia niraisina natao amin'ny fandraisana ny marary maika fanjanona teo amin'iny toerana natao hoe urgence iny nandritry ny roa alina
mahita ny olona mivezivezy teo fotsiny marina hoe tamin'ny voalohany nisy fandraisana tanana nisy fanafodiny mena fa ngamba ny tapakandro voalohany ihany no nisy zay fa nandritry ny roa alina ny fianakavian'ilay marary nentina no nanapa-kevitra hoe alao entina imodiny anay rehefa tsisy andray mijery ny olona mivezivezy fotsiny miditra sy mivoaka eo maheno sy mijery ny faty entina miala avy any amin'ny efitrany misy marary ihany makany amin'ny tranopaty zany natao tao nandritry ny roa alina netiny nodiny marariny soa ihany fa aty ivelany mbola misy fifanampiana hafa azon'ny mpiaramonina atao hiatrehana n'ity valana retiny ity fa ratsy zany dia angamba izay olo zay sanatria nyvavaladiny lela taraiky teo amin'io salina ny urgence io zany ny zava-misy iainana any raha ohatra tsy fantatrareo eo anivon'ny fitondram-panjakana raha ohatra tsy tonga any aminareo tompony andraikitra tokony andray ny fepetra sahaza azy mety hiteny massinareo zay nge tsy mahalala an'izany mampafantatra zay zao zany ny zava-misy iainana any anivon'ireny tompom-pitsaboana sy anivon'ny fiarahamonina zay aran'ity arety mandoza ity ary ny azo amehezana an'izany resaka rehetrarehetra zany dia azo lazaina fa endrika anankiray famonoan'olona endrika anankiray famonoam-bahoaka ny zava-misy iainantsika amin'izao fotoana izao satria za moa zany efa tsy resaka tsony an'le hoe marina sa tsy marina manakaiky ny zava-misy sa lavitry ny zava-misy ny taremarika zay mivoaka amin'izao fotoana izao tsy resaka nyrentsony fa hoy fotsiny aho hoe raha ny tahany fahafatesana misy amin'izao fotoana izao dia mino fa mbola vitsy lavitra noho zay ny tena mifamatotra mivantana amin'ity aretina Covid-19 ity raha ohatra ka nanaraka nametraka fepetra sahaza ny zava-misy sahaza ny isam-ponina sahaza ny sokajin'olona tratrale izy ary sahaza ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny fahifanam-panatanteraka tamin'ny alalan'ny ministera izay tompona andraikitra mivantana amin'ity indray mitoraka ity ka izaran'izany zay voalohany indrindra ho antsika mpiaramonina any an-tanana antsika samy mitandrona samy manavitry ny ainy ity zay ihany ny azavony izy mopera faharoa manao ny andraikitra ahy zay milaza amintsika rehetrarehetra ieny hatraminareo eo anivon'ny fitondram-panjakana mizara hoe zany ny zava-misy iaina ny vahoaka aza raisina ho fanomezantsiny aza raisina fanakianana be fahatany fa fanampiana ny fitondram-panjakana zany fanomezana vaovao fizara mba ahafahanareo mandray ny andraikitra fa raha zao kosa nareo mbola tsy mandray ny andraikitra fa mbola miverina na dia ireo zahatra ny teneniko reo teo fotsiny ary dia efa heverinay ho toy ny tsy fandraisana andraikitra ho toy ny finiavana tsy hanao ninninina amin'ny fiatrehana zao valana retina izao zany tapitra moa ny lera fanarahana ny fotoana fanarahana amin'ny fanatanterahana nyity fandaharana ity toizatsika manaraka ny fifampizarana vaovao sy ny fanadiadiana sy ny fandiniana ny zava-misy iainantsika rapitso dia efa mitoy zany misaotra antsika rehetra nanaraka an'izao fandaharana izao mirary soa antsika rehetra ho lavitry ny aretina hoy isika malagasy angidy lavitra ny faty ho tafahoana somatsara indray idinidinika sy ampandroso ity firenena mamitsika ity samy hitahina Andriamanitra tompoko